Aleloia, aleloia. Dia faly miarabanareo indray izay ry havana izay mianadahy amin'izao asabotsy sabata 10 ny volana May 2024. Mandroso tokoa ny fotoana izay mianadahy dia tena mifampiresaka hoe tena aingakaingana mihazakazaka. Efa etỳ ampovoan'ny taona sady izany isika izao fa manasasaka ny taona. Nefa voaingana nanomboka ny taona nitenenan'ny Tompo ny amin'ny sitrapony rehetrarehetra. Ka dia mila miomana antsika araka izany hira izany, misaotra ny Tompo tsika ny amin'ny hira. Ny tononkira dia efa fampahiresana, toriteny ary fampahafantarana antsika sady hoe inona no tokony ataontsika mandehana hozy ny hira teo, mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa mahazo izany tsika, rehefa nahazo maimaim-poana hozy ny Tompo dia tokony hizara maimaim-poana. Na dia eo ary ny faharerahana, na dia eo ary ny fihazakazahana, dia mandehana foana hozy ny Tompo fa izay no hiraka omena antsika. Eto izany dia miteny koa ny tononkira hoe be da be ny olona tsy mbola maheno any an-tsaha any, fa amin'izao fotoana izao dia atao hoe efa maheno daholo ny olona. Tamin'ny zareo namorona ny tononkira ohatr'izao mbola vitsy ny hoe mahazo baiboly, mahafantatra ny ten'Andriamanitra, fa izao tena efa mahafantatra mihitsy ny olona. Tsika izany izao raha hifampitoro ny ten'Andriamanitra na mitoro ny ten'Andriamanitra dia saika efa mahafantatra daholo ny olona fa ny tena tian'ny Tompo ampatsahivina eto dia ho antsika izay efa nahazo ary ny olona efa nahazo ny tenin'Andriamanitra
dia matetika mbola ao anatin'ny aizina. Efa mahafantatra ihany mahafantatra an'i Jesosy fa mbola ao anatin'ny aizina ka tsy mijoro, tsy mitory an'i Jesosy fa lasa manaraka olona, manaraka anaram-piangonana, manaraka fombafomba. Fa zay mihitsy zany no tian'ny Tompo ambara indray androany aza manaraka an'izay tsika fa ny zavatra tena ataontsika dia hitory ny fahatsaran'i Jesosy. Dia ilay Jesosy hozy izy mofonaina sady ranomaina. Zay zany no toriana amin'ny olona rehetra hoe Jesosy Kristy ihany no mpamonjy, izy ihany no tompo tokony ho atahoro antsika, izy no mahafaka ny fiainantsika. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo, tsisy afa-tsy izay foana zany. Dia raha mandinika ny tononkira fahatelo tsika dia miteny izy hoe mandehana hanatanjaka ny osa, omeo toky re miketraka, ny anjaranao ataovy totosa ka aza dia reraka, mandehana ianao ka fitao ny asanao, fa ny tambonao ary mbola any ihany re andraisantsika tamby be. Zany hoe ny tena tanjona zany dia ilay ary, ny dikan'izay ary izay dia any an-danitra. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any Jesosy Kristy miandry antsika, ary izay koa no teniny hoe ho avy izy. Ka raha vonona ve tsika amin'ny fotoana haverenan'ny Tompo, na anisany tafakatra ao amin'ny lanitra ve? Ny fiadakazahany ety zany hafa ihany, mitovy tsika manambara fa araka ny tenin'i Jesosy hoe moa ahita finoana ve izy rehefa tena ho avy. Zay koa zany no antony hifampaherezantsika foana, dia antony hanambarantsika ny tena tenin'Andriamanitra, ahafantaran'ny olona fa misy ilay Jesosy Kristy tena tompo sy mpamonjy. Raha tena manaiky ianao manaiky anazy, ary vonona koa zany izy ho avy Jesosy haka antsika. Zay masina ihany hozy izy no ahitan'ny Tompo. Dia ny masina, ny famasinana anatiny, famarinana ivelany, zany no takian'ny Tompo. Zany no anaovantsika fibebahana. Amin'ny farany araky ny mahazatra eto amin'izao fiaraha-bavaka izao dia misy zany fiantsonanao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy ianao fa zao ianao vao maheno, dia fotoana hivavaka amin'ny mpinompin'Andriamanitra, hitarika anao amin'izany atao hoe fanoran-tena. Raha sendra niodina variana amin'izao fiainana izao dia misy koa zany hivavaka ihany koa fanavaozana fanoran-tena. Dia hivavaka aloha tsika alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra zany hibebahantsika. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana androany. Eny misaotra anao izahay ny amin'ny tononkira, mira izay nivetesinay teo tokoa. Satria ianao dia maniraka anay ety amin'izao tontolo izao, ety amin'izao tontolo izao tokoa Tompo no hanondrahanao anay. Eny Tompo ianao tokoa efa nandresy izao tontolo izao ka dia zany no hasahinay mijoro. Eny Tompo misaotra anao izahay ny amin'ny fiasanao, satria ianao tsy miova. Ianao ilay Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra, tompon'izao rehetra izao, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay, ary ianao koa no isaoranay satria naniraka ny zanakao ilay tokana ho mpamonjy fanavotana, ary ny ranao Jesosy no narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana ho fanadiovana anay, ho fanavotana anay. Ka dia misaotra anao satria ianao nandresy ny fahafatesana. Velona ianao Jesosy, niakatra any an-danitra ianao, manjaka any an-danitra any ianao, izany no tianao. Efa namboarinao izy ianao ny toerana miandry anay ihany, ka dia ampomany ny fonay tehirizy izay mba ho any aminao, ahitanao, ary indrindra raha ho avy ianao amin'izao fotoana izao dia mba izay koa anisan'ny tafakatra, satria izany no efa nanondrahanao anay mandrakariva, hitory ny filazantsara sy ny fahatsaranao. Dia manatreha anay tsirairay avy, aoka tsisy ambaranay fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao, dia miasà ianao Tompo satria ianao ny tompon'ny fahefana rehetra. Mila anao mandrakariva izay, ary fenoy anao foana izay fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika. Ny tenin'ny Tompo izay hakantsika hibebahantsika zany dia ao amin'ny Jeremia toko fahafito. Jeremia toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 zany no vakiantsika, hakantsika zany hibebahantsika. Jeremia toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny ato amin'ny baiboliko hoe toky mamitaka tao amin'ny tempoly. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'ny Tompo. Mijoroa eo am-bavahadin'ny tranon'ny Tompo, ary torio izao teny izao ka lazao hoe
mianoho ny tenin'ny Tompo ianareo, ry Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto, mba hiankohoka eo anatrehan'ny Tompo. Izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo ity. Fa raha ahitsinareo tsara ny lalànareo sy ny ataonareo, raha mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena, na mandatsaka ny rano tsy mana-tsiny amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanitra hafa ahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo, eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Ianareo matoky ny teny lainga, nefa tsy mahasoa akory izany. Ay, angalatra sy hamono olona ary hijangajanga va ianareo, ary hianian-tsihy sy handoro ditin-kazo manitra ho an'ny Bala, sady hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo, nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'ity trano izay efa niantsona ny anarako ity ihany ianareo, ka miteny hoe: efa voavonjy izahay, ka izany no anaovanay ireo fahavetavetana rehetra ireo. Moa ataonareo ho zohy fiheren'ny jiolahy va ity trano izay efa niantsona ny anarako ity. Amen. Amen. Zay ny tenin'ny Tompo zany izay ibebahantsika. Tena mampatahotra ny teny sady mampieritreritra raha teo koa moa. Ny teny eto zany dia teny tonga tamin'i Jeremia. Jeremia dia mpaminany tamin'ny andro ny zanak'Israely, dia nanambara vangin'ny Tompo izy zany, vangin'Andriamanitra, dia niteneniny hoe: nda nambarao amin'ny zanak'Israely. Eto zany dia tonga amintsika, matoa tonga amintsika ny teny, tsika izay efa mahafantatra eto, na izay mitory na anareo izay mihaino, dia tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra. Eto dia miteny amin'ny zanak'Israely izy, izany hoe olona efa mahafantatra an'Andriamanitra, efa nividian'Andriamanitra zany no tenenana. Dia ho antsika manokana zany androany, dia tsika efa mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy ny tenenan'ny Tompo. Tena mampatahotra sady mampieritreritra ilay teny, satria eto raha olona tsy mahafantatra zany dia mbola hafa mihitsy ny tenin'ny Tompo aminy, fa eto dia efa olona efa mahafantatra. Ny Israelianina izay nividian'Andriamanitra, averina foana fanazavana fa haintsika ilay izy nifidy any Abrahama Andriamanitra mba hitondra azy atao hoe any amin'ny tany Kanana, dia nitaranaki Abrahama, nanaiky Abrahama hoe iza ilay Andriamanitra niseho taminy Andriamanitra zany, izay tompon'izao rehetra izao izy nahary ny lanitra sy ny tany. Dia niteraka an'Isaka izy, dia Isaka niteraka an'i Jakoba, dia Jakoba rehefa tena nihaona tamin'Andriamanitra sy niseho tamin'ny Jakoba indray Andriamanitra hoe: izaho ilay Andriamanitry Abrahama sy Isaka, ilay rainao zany, rainareo zany, dia niseho tamin'i Jakoba izy, dia niteny izy hoe: izao manomboka izao rehefa niseho tamin'i Jakoba zany Andriamanitra, dia tsy ataoko hoe Jakoba intsony ny anaranao fa ataoko hoe Israely. Dia nanomboka teo amin'ny Jakoba zany ny taranaka Jakoba, izay 12 lahy moa zany ny taranaka naterany tao, ireo no atao hoe zanak'Israely. Ny zanak'Israely zany dia le 12 lahy izay mitondra ny anaran'i Jakoba. Dia tamin'izany nanomboka ny tombo ny zanak'Israely, mandrapahatonga an'zareo ohatran'ny hoe nihodina, satria tena niaraka tamin'Andriamanitra mihitsy izy, nanehoan'Andriamanitra fahagagana, ary avy eo ary izy rehefa nihodina matetika dia voazanaka tany amin'ny Eziptianina efa-jato taona mahery. Dia tao indray Mosesy no namoaka anazy tamin'ny fifidianan'Andriamanitra azy. Dia navoaka an'Andriamanitra tao izy, dia mbola nanao fahagagana indray ny Tompo, mandrapahatonga an'zareo tafiditra tao amin'ny tany Kanana mihitsy. Tafiditra tao amin'ny tany Kanana zany izy, efa tafiditra izy reto, dia nanao tempoly. Andriamanitra nanao tempoly tamin'ny alalan'ny Solomona zany zanaky Davida, dia efa nisy tempoly mihitsy tamin'izany, lasa nisy tempoly zany tamin'ny voalohany Andriamanitra tany amin'ny tabernakely tany any an'efitra no nanaovan'Andriamanitra fanompoana, dia namoaka lalàna Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy. Fa rehefa teto zany dia lasa nanao fanompoana efa ao anatin'ny tempoly, efa nisy trano
tepoly izay naorina ny fidian'Andriamanitra zany dia nisy fomba fanaovana fanompoana tao tepolin'Andriamanitra zany. De efa zatra an'izay ny zanak'Israely hoe efa tafiditra isika, efa manana Andriamanitra, efa tafiditra ny tany Kanana, efa manana tepoly. Aya, zavatra hafa mihitsy no fijerin'Andriamanitra azy satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitondran-tenany sy ny fiainany. De zay tonga indray zany Andriamanitra nifidy mpaminany. Hatramin'izany zany efa nisy fomba nataon'Andriamanitra mihitsy hiteny amin'ny olona rehefa miodina ny olona. Am'zao natao hoe andro farany efa ho avy Jesosy de misy fomba hitenenany olona ary anisan'izany zany le hoe mpaminany zay antsoin'Andriamanitra, fidian'Andriamanitra hiteny. Ary ny mpaminany io de tsy misalasala zany rehefa tonga ny tenin'ny Tompo dia manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Eto de Jeremia mihitsy zany no niteny amin'ny alalan'ny Tompo zany. Vakiako ny teny amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'ny Tompo. Zay nahatonga anazy, avy tamin'ny Tompo ny teny fa tsy Jeremia akory no te hiteny fa ny Tompo no nampiteny an'i Jeremia. Andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, mijoroa am-bavahadin'ny tranon'ny Tompo ary torio eo izao teny izao ka lazao hoe mianoho ny tenin'ny Tompo ianareo, ry Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankohaka eo anatrehan'ny Tompo. Zay zany nasain'ny Tompo nijoro teo anatrehan'ny tempoly zany satria eo amin'ny tempoly tamin'izany misy vavahady idirana ao amin'ilay tempoly. De nasainy nijoro teny am-bavahady zany Jeremia miteny tamin'ny olona izay hiditra ao amin'ilay tempoly hoe mianoho ny tenin'ny Tompo ianareo, ry Joda rehetra. Eto moa zany fanazavana kely koa satria maninona no atao hoe Joda? Isika zany rehefa nazavaina teo hoe ny zanak'Israely taranaky Jakoba natao hoe zanak'Israely fa taty aoriana dia le zanak'Israely 12 dia ny 10 tamin'ireo de niala tamin'Andriamanitra indray koa. Tena niala tamin'Andriamanitra mihitsy de nanao fanompoana hafa mihitsy zany zareo. Endrika fanompoana hafa de ireo ary tena naparitaka Andriamanitra mihitsy zany, tsy hita hatramin'izao hoe nankaiza ireo taranaka fon'ny Israely ireo zany taranaky Jakoba ireo. Fa ny roa, io zany taranaky Joda indray dia Joda io anisan'ny zanaky Jakoba zany. Dia ny taranaky anankiray koa zany fidiny tao de reo le taranaky Joda reo no mbola tao amin'ny tempoly tamin'i Jerosalema zany. Zay ny dikan'le tao amin'ny tempoly satria tao amin'ny Jerosalema no nisy ny tempoly amin'izay fantatsika amin'izao fotoana izao mbola misy fa nirava io tamin'ny fitopolo taona taorian'ny nahafatesan'i Jesosy zany nahatongavan'i Jesosy azafady dia rava mihitsy ilay tempoly. Hitantsika fa niteny an'izay moa ny Tompo asa nao hazavainy androany fa hibebaka ny tena antony resahantsika fa fanazavana mba tsy ho hoe mamaky ny ten'Andriamanitra tsika de tsy fantatsika ny dikan'ny teny. Hoe maninona teo ny resaka Israely nareo de zao indray lasaka Joda fa efa le 10 tamin'ny taranak'Israely de tsy hita mihitsy hatramin'izao tsika miteny zao fa ny tao Joda zany no mbola nitahiry tao Jerosalema de ireo tao taranaky Joda reo le mbola niasa nitahiry ny fomba fanompoana tao. Nareo ary zany lasa nanao fanompo-tsampy koa ary satria variana satria nieritreretra efa voavony zay hozy izy efa vakiantsika teo le teny. Toizaka ny famakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'ny Tompo moa zany de nitenena hoe mianoho ny tenin'ny Tompo ianareo, ry Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankohaka eo anatrehany. Zay zany tena tian'ny Tompo mba hiankohaka, dikan'izany tsy miankohaka amin'ny zavatra hafa na miankohaka amin'olona na amin'ny fombafomba na amin'ny sary sikotra, amin'ny statut fa tena miankohaka amin'ny Tompo izy. Mba hiankohaka eo anatrehan'ny Tompo. Zay zany ampatsahivina antsika foana fa rehefa mitory tsika na rehefa mitory amin'izao fitoriana zao zany dia tsy miankohaka aman'olona fa Jesosy. Ny Tompo no ankofana fa raha vao misy olona manomboka hoe miteny aminao hoe miankoho amiko za fa Jesosy nazahako itoeran'ny fanahin'ny Tompo de miankoho amiko dia mila mieritreritra ianao zany fa tsy ao amin'izay ny Tompo. Na ny anjely ary any amin'ny apokalipsy any izy miverina matetika mihitsy faraparany any hoe ny anjely saika niankohaka teo anatrehan'ny anjely zany Jaona rehefa nisehoan'Andriamanitra dia niteny mihitsy le anjely hoe aza miankohaka amiko ianao fa tsika mitovy ihany. Fa Jesosy ihany mitombo ihany no ankofana. Andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra Israely.
Zay zany miverina eto hoe le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Io zany misy tsy ho raisintsika moa zany fa tenenina kely mety mahazatra, mety ho gaga nareo fa nitenenina teto ihany tamin'ny herin'ny angambany fa le tompon'izao rehetra izao dia le Andriamanitra le hoe Elohim. Hoe maninona indray no lasa hoe Elohim fa miteny gasy izy de tompon'izao rehetra izao ny filazana azy fa amin'ny teny hébreu izy de le hoe Elohim. Misy koa natao hoe El Shaddai, misy ny anaran'Andriamanitra be dia be zany fa le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao io de io zany le Andriamanitra ivavahantsika. Amin'izao fotoana izao manko de misy miteny mihitsy a Madagasikara hoe andriamanitry ny vazaha io ivavahanareo kristianina io. Andriamanitry ny entin'ny vazaha avy any io ka io indray no ivavahanareo fa le andriamanitry ny gasy maninona no atao tsinitsinina ka hany ka mikorosofahana ny firenena noho nareo kristianina. Zany mihitsy zao ny resaka mandeha any amin'ny ao Madagasikara kanefa le Andriamanitra tsy andriamanitry ny kristianina hoe gasy fa andriamanitra tompon'izao rehetra izao izay niseho tamin'ny zanak'Israely tamin'izany, niseho tamin'ny Abrahama, niseho tamin'ny Jakoba, niseho tamin'ny Mosesy, niseho tamin'ny Davida, niseho tamin'ny mpanompo n'Andriamanitra maro. Raha mijery vidéo ianao amin'izao fotoana izao de be dia be mihitsy nisehoan'Andriamanitra. Io le tompon'izao rehetra izao ary mahafantatra mihitsy ny olona hoe io ny tompon'izao rehetra izao tompon'ny aina sisy tompon'ny hery. Dia io sisa le Andriamanitrin'Israely. Antsika efa miverina eto ihany zany le hoe Andriamanitrin'Israely satria izy l'Israely zany andriamanitra Jakoba zany, ny dikan'izy ny taranaka Jakoba zany no tiany lazaina. Ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity anareo. Zay zany no tian'ny Tompo. Tsisy afa-tsy izay foana ny ambarantsika. Atao tsara ny lalantsika de monina amin'izao tany izao tsika. Hoe velona, miaina tsara, miaina ara-dalàna miaraka amin'ny Tompo te ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra de atao tsara ny lalantsika. Ny lalan'ny Tompo de efa ampianarin'i Jesosy foana hoe tery ny lalana, ety ny lalana mankany amin'ny famonjena any amin'Andriamanitra fa ny lalana ety amin'izao tontolo izao de malalaka. Iny lala malalaka iny tena tian'ny olona iny satria tsy azo fehezifehezana iny, tsisy mifampiteniteny, samy manao izay tiany ataony fa le lalana teritery satria izahay rehefa manaraka an'i Jesosy hoe mandeha toriana ny fahamarinana sy famasinana dia teritery io. Aza manao an'izao na ny fomba fitafy ary mba ataovy maontina, mba ataovy mendrika, ny fomba fihetsika, ny fiteny hovaina daholo satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mila mijoro vavolombelona voalohany indrindra ary ny fahotantsika, ny tsy fahatarantsika zany ihany koa no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, tsy hainoan'Andriamanitra ny vavakantsika koa zany ka zay le hoe tery ny lalana io zany. Raha te hiaraka amin'ny Tompo izy ataovy amboary ny lalànareo, ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo sisa dia amponeniko amin'ity tany ity nareo. Ankoatra ny lalana atao zany sy ny zavatra atao zany, zavatra iainana, ny zavatra atao andavanandro zany no tena tiany lazaina dia tokony ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Inona no tena ataon'ny olona nefa tamin'izany satria ny zanak'Israely nieritreritra hoe zay fa vidiana, zay miaraka amin'Andriamanitra de inona no ataony. Vakiko andininy fahaefatra amin'ny Jesosy aza mba tokony teny lainga hoe tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo ity. Zay le mampieritreritra mihitsy matoa ny teny averiny intelo ohatran'izay de tena hoe zavatra tsy mety mihitsy zany. Matetika hoe zay de efa miaraka amin'i Jesosy, zay efa miaraka amin'le anaram-piangonana ohatr'izao, zay manaraka an'le mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao de iny le hoe tempolon'ny Tompo, tempolon'ny Tompo. De nefa ny fiainana zany mandeha araka ny sitrapontsika ihany tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ho tenenina eo daholo moa zany le hoe inona ny tenin'Andriamanitra tokony arahana de zay le izy hoe mila mitandrina. Isika zany efa natsoin'i Jesosy hoe ianareo ny tempolin'Andriamanitra hozy izy tempolin'ny fanahy masina. De indray tsika hoe tempolon'ny Tompo zany tsika anie zany tenenina zany. Tsika le hoe tempolon'ny fanahy masina tena miendrika an'izany anarana izany tsika sa mitondra ny liza ohatran'ny hoe mitondra henatra indray ary. Zay zany no tian'ny Tompo tenena hoe tokony tsy hitondra henatra zany ny Tompo raha tsika zao no atao hoe tempolon'ny fanahy masina, tempolin'Andriamanitra ka dia inona no tokony ho ataontsika, inona no tandremantsika. Aza miteny hoe tempolo zany fa mila lainga, raha vao lasa lainga zany. Misy koa zany fiaraha-mivavaka na fiangonana azo tenenina mihitsy zany mety hoe efa lainga ny ao, mety efa fitaka kanefa misy hoe tempoly, zao ny fanao, zao ny fanao lasa fombafomba be dia be dia mila mitandrina sao de tsy ao intsony ny Tompo.
efa nisy niteny ary teto averina matetika hoe mivoà tao fa mety efa tsy eo ny tompo fa isika ny tempolin'Andriamanitra, tsika ny tempolin'ny fanahy masina ka tsika ny tokony ho mendrika zany eo anatrehan'ny tompo. 5 aminaran'i Jesosy hoe fa raha ahitsinareo tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, raha mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo. Inona le atao mahitsy tsara ny lalana sy ny atao zany de ny voalohany indrindra mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany. Ny mpitsara zany ny mpitondra, ny olona manam-pahefana tsy mitsara mahitsy fa mitsara vilana, na izy ianao na mitarika ianao na manompo an'Andriamanitra ianao na ahoana ka mitsara vilana ny adin'ny olona hozy izy amin'ny namany dia mieritsereta fa tsy ao amin'ny tompo zany. Ary tsy efa niteny moa zany tompo hoe tsy hanazy ary amin'ny farany ary mbola mafimafy mihitsy ny tenin'ny tompo fa zay mahatonga an'izy hoe vakiana tsy lava fa mba tiana ampatsahivina zany hoe inona no tsy tian'ny tompo amin'izany hoe manaraka anazy zany. Ny olona manara-roam-pahefana zany, manam-pahefana satria mitarika eo amin'ny fiarahamonina, ambony eo amin'ny fiarahamonina dia manara-roatra ny adin'ny olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mila mibebaka, mila mifono amin'Andriamanitra fa any amin'ny fahaverezana, any amin'ny elo ny hafaran'izany olona izany. 5 aminaran'i Jesosy ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondran-tena. Tonga de janoko eto moa zany zay zany sady tsy mampahory. Misy ny olona rehefa vahiny amin'izao fotoana izao moa zany de efa fantatsika mihitsy amin'izao fotoana izao fa rehefa vahiny indrindra aty ivelany, aty an-tany lavitra aty ny Amerikanina, ny Europeanina, rehefa vahiny de tena atao tsinontsinona ary mampahory mihitsy zany zany de efa tenin'ny tompo tamin'izany le fantatry ny tompo hoe tian'ny olona mihitsy mampahory ny vahiny io satria tsy mahafantatra zavatra loatra zany. Zany zany de efa mila hitandremana koa. Ho antsika tsirairay avy zany teny zany raha misy vahiny eo amintsika ka ataontsika tsinontsinona koa zany de mila mitandrina tsika. Mampahory ny vahiny hozy izy, mampahory ny kamboty sy ny kamboty. Le kamboty sahirana de ampahoriana de atao tsinontsinona koa zany dia mila tandremana ary ny mpitondran-tena. Mpitondran-tena de ny olona efa hoe maty vady de matetika ny tena mpitondran-tena tamin'izany de zany rehetra rehetra zany atao tsinontsinona satria tsisy mpià zany, zany no tiany lazaina koa. Na mandatsaka rano tsy manan-tsiny amin'ity tany ity sady tsy manaraka an'Andriamanitra sady tsy manaraka an'Andriamanitra hafa ahatonga loza aminareo. Eto zany de misy koa mandatsaka ny rano tsy manan-tsiny. Tamin'izany ny zanak'Israely de tena manao sorona ny zanany mihitsy na ny hoe ny olona malemilemy mihitsy zany atao sorona ho atao amin'ny andriamanitra hafa. Amin'izao fotoana izao mbola misy manao an'izany misy fanompoan-tsampy betsaka. Ataoko hoe antsika malagasy any aty ampitan-dranomasina moa zany de tena tian'ny vazaha mihitsy io io manao sorona io tsy miteny zareo fa misy sorona ataony zareo mihitsy ary ny sorona takin'ny devoly dia ny rà. Ary indrindra ankoatran'ny tamin'izany ny tempoly zany de ràn'ny biby no atao fa ràn'olona mihitsy. De tamin'ny zanak'Israely ny ràn'ny zanany ary indraindray nataony zareo sorona. Zay mahatonga anazy teny hoe na mandatsaka ny rano tsy manan-tsiny indraindray zany le olona reraka koa no halatsaka ny rany na ny atao hoe biby koa zany eto hoe tsy manan-tsiny ity amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanitra hafa ahatonga loza aminareo. Ny andriamanitra hafa dia le andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao zany. Le andriamanitra nahazo izao rehetra izao de le andriamanitra nifidy ny zanany nanome an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. N'iza andriamanitra ankoatr'izay izay ivavahantsika zany dia andriamanitra hafa ary zany de mahatonga loza. Zay zany no tena mila tenenina zay le valiteny teo aloha hoe maninona moa zany ny kristianina ve mahatonga loza fa tsika izay mino an'Andriamanitra naharon'izao rehetra izao andriamanitra tokana io tsisy resaka endrikendrika hafa mihitsy fa Jesosy mihitsy nampianatra hoe midiro amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay mahitanao mangingina hamaly anao. Zay nataon'Andriamanitra fa tsisy endrikendrika na fombafomba hafa mihitsy zany ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra zay natao hoe vavaka. 5 aminaran'i Jesosy dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Zay zany rehefa manompo amin'ny tompo rehefa tena mandeha araka ny fahatsaran'ny tompo dia tena hatramin'ny ela hozy izy ary mandrakizay tsy hoe mandrakariva akory fa tena mandrakizay zany hoe tsisy fetra zany fa mandrakizay
tena hoe amin'ny fotoana rehetra izay iainantsika na etỳ an-tany na hatrany an-danitra any izany. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo matoky ny teny lainga nefa tsy mahasoa akory izany. Ay hangalatra sy hamono olona ary hijangajanga va ianareo ary hanitsy ho toa sy handoro didin-kazo manitra ho an'ny bala sady hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo. Zay zany tenenin'ny Tompo. Ibebahantsika daholo zany matoa vakiana eto zany hoe tandremo. Fa misy ny teny lainga, hamono olona, fijangajangana, famonoana olona. Ny amin'ny teny indraindray amin'ny teny ambara na ny lela, io lela io efa any amin'ny ny tenin'Andriamanitra any dia miteny mihitsy ny lela dia mamono koa rehefa tena miteniteny foana tsika ny teny tafahoatra dia mamono olona, ny fijangajangana, ny hanitsy toa. Io zany mila mitandrina hoe aleo tsy mihanina fa mila raha mihanina eo anatrehan'Andriamanitra na amin'ny zavatra hafa ka tsy tohinao ilay izy dia heloka ao anatrehan'Andriamanitra izany. Tsy handoro didin-kazo manitra ho an'ny bala sady hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo. Eto moa izany ilay andriamanitra hafa ankoatran'ny bala io andriamanitra hafa ivavahan'ny olona firenena hafa miara-mipetraka tamin'ny zanak'Israely tamin'izany dia io zany izay no mahasarika ny olona indrindra ilam-barakely izany. Ilay andriamanitra bala moa izany apetraka ohatran'ny hoe karazana statue izy io. Dia rehefa zavatra hita maso dia izay no mahasarika ny olona. Manao statue dia eo ny ivavahan'ny olona dia tena hoe eto izany dia io izany andriamanitra mamaly vavaka. Nefa ilay andriamanitra nahary olombelona ihany nanao an'ilay statue dia nahaingonao volafotsy io na volamena na firavaka be tahaka ny ahoana dia statue vitan'olona foana io. Fa ilay andriamanitra izay ivavahantsika dia andriamanitra tena hoe izy zany any an-danitra any mahita antsika mahafantatra ny ao am-po tsy miloka ary hozy izy. Fa tsy ilay andriamanitra hita maso. Tsy mbola nisy nahitan'Andriamanitra hoy izany koa tenin'Andriamanitra, mbola tsisy nahitan'Andriamanitra. Fa ilay andriamanitra statue atao hita maso iny na atao sary sokitra iny tian'ny olona iny. Zay zany ilay andriamanitra bala iny tian'ny olona iny dia iny mihazakazaka ny olona manompo an'iny satria zay no tian'ny olona fa zany mila tandremana. Raha misy statue zany raha misy sary sokitra na endrikendrika na sarisary na zavatra ohatran'izany no heverinao ivavahanao hoe hamaly vavaka sy ivavahanao dia mitandrema fa tsy ao andriamanitra fa andriamanitra ny bala zany ary andriamanitra hafa hozy izy izay tsy fantatrareo. Indray nefa nisy ny Jehovah-velona ny mpanompony izany Mama Felisiany amin'izay fa efa ambara eto matetika ilay rangahy mihitsy ary koa efa niteny ilay nanao filma izany izy momban'i Jesosy. Dia ilay sarin'ilay rangahy iny no ataony olona haingon-trano satria olona mihitsy izany ilay izy dia atao ohatran'ny hoe ataony olona izao dia ataony olona haingon-trano dia eo ilay olona mivavaka hoe io Jesosy dia niteny mihitsy ilay rangahy hoe izaho anie io izaho io ivavahanareo fa tsy Jesosy izany io na tsy maninona fa io no hitanay eto fa hitanay mihitsy fa mahafinaritra ohatran'ny mitovy ohatran'ny mahita an'i Jesosy mihitsy izahay mahita an'ilay sarinao. Ilay olona efa mijovavim-belona hoe izaho io ivavahanareo fa maninona mbola mivavaka amin'io nareo. Dia izay zany ilay olona tena tia ny zavatra hita maso mila mibebaka amin'izany tsika. Fa tena tian'ny olona mihitsy ny zavatra hita maso efa miteny izao fa tsy mety io tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary eto ny tenin'Andriamanitra tonga amin'ny Jeremia teneny ilay olona fa aza manao an'izany matoa hazavaina amintsika izany dia mila mibebaka tsika, aza mandoro didin-kazo manitra. Resaka vavaka, mandoro didin-kazo, manao emboka manitra ohatran'izay. Tao amin'ny tempolo taloha nisy an'izany fa ataon'ny olona mifangaro ilay izy. Izay nahatonga an'i Jesosy niravahan'i Jesosy mihitsy ilay izy. Eo ambany kely moa izany no vakiantsika ilay izy satria hotohizantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe 150. Nefa mbola avy miseto anatrehako amin'ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity ihany ianareo ka miteny hoe efa voavonjy izahay ka izany no nanaovanay ireo fahavetavetana rehetra ireo. Zay zany misy miaraka amin'i Jesosy koa izany rehefa hoe nandray an'i Jesosy mety efa nafahana natao délivrance noroahana devoly nanolo-tena dia misy manao mihitsy hoe tena efa miaraka amin'ny Tompo izay ka dia manao izay tianay atao. Zay ilay mila mitandrina fa tsy tenin'Andriamanitra mihitsy eto. Lasa manao fahavetavetana mihitsy hozy izy, fahavetavetana rehetra satria mieritreritra efa voavonjy hoe efa efa nandray an'i Jesosy indray mandeha ilay izay dia efa voavonjy. Tsy mila famonjena hafa intsony izay fa
Maninona indray izay no sakatsakanana, maninona izay no efa voavonjy fa eto izany ny famonjena, Jesosy mihitsy ny teny, fa notenenina teo amin'loha teo izany hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hahita finoana tokoa ve? Any amin'ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo fadimy amby roapolo ary izy dia tena niteny mihitsy amin'ny Virgile dimy hento dimy adala, ilay dimy adala dia niteneny mihitsy hoe tsy fantatro nareo, tsy tafiditra nefa samy nanompo teo samy niary tory, samy mba nitahiry ny fahamasinany teo Virgile izany olona mendrika izany nefa tsy nitahiry solika, tsy naharitra izany tsy feno fanahy-masina fa variana nanao ny fiainany etỳ amin'izao tontolo izao any ka tsy tafiditra, tsy fantatro nareo izy nidy ny varavarana. Izay no hitandremantsika izany mba tsy ho anisy an'izany hoe efa voavonjy izay ka mahazo manao izay tianay atao fa mila mitandrina dia izay no ibebahantsika izao. Andohalo tsika avy eo hibebaka ny amin'ny ataontsika sao dia mba ny zavatra natao no heverina, ny zavatra nijerena, zavatra heno sy zavatra nataonareo sy ny asan'ny tananareo izy izany no maharatsy anareo anatrehan'Andriamanitra, hibebahantsika daholo ny zavatra nataontsika, hifonantsika amin'ny Tompo. Dia mba tsy ho izany ozy izy lasa fahavetavetana ary izany ny fahazarana sy ny fombafomba rehetra izay amin'ny fanarahana ny Tompo. Andiny faha iraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe moa ataonareo ho zo fieren'ny jiolahy va ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity, indro ny tenako aza dia mahita izany hoy ny Tompo. Eto dia Jesosy nampiasany mihitsy amin'ilay Matthieu toko faha iraika amby roapolo andiny fahatelo amby folo tsy vakiko ilay izy ny amin'ny hoe tonga tao amin'ny tempolo Jesosy izany niditra tao amin'ny tempolo izy dia tamin'izany satria efa taty aoriana be efa nitsangana ilay tempolo araka ny fanazavatsika teo dia misy sorona izany ataon'ny mpisorona ny mpanompon'Andriamanitra izay mpisorona dia mila amin'ny fitakiana sy ny zavatra natao tamin'izany ny lalàna tamin'ny nomen'Andriamanitra tamin'i Mosesy dia mamono atao sorona mandatsaka rà, vorona, voromailala, ondry, omby, osy, karazana sorona be dia be izany n'ankabeazan'ny zanak'Israely nefa lavitra no mipetraka, tsy tao Jerosalema daholo fa misy lavitra be mihitsy dia tsy manana fotoana na hoe entina eny an-dalana eny izany ilay soron'ireo dia mitondra vola zareo dia efa ao akaikin'ny tempolo eo tamin'ny voalohany taty ivelambelany taty zareo no mivarotra. Rehefa ho avy ianao izany dia inona no ilainao? Voromailala sy anona dia izao atao lasa fanaovana trafika moa izany azafady na amin'ny fiteny ankehitriny lasa fanaovana bizinesy, lasa fanaovana varotra mihitsy indray izany ao amin'ny tempolo. Jesosy niteny mihitsy niravahan' Jesosy mihitsy izany hoe ny tranoko izy atao trano fivavahana nefa ataonareo trano fivarotana fanaovana varotra indray satria ao no anaovan'ny olona varotra. Tia misy menaka, ity tena tsara raha ataonao an'izao zao ity dia azahoanao famonjena azafady misy rano, misy fombafomba, karazana fombafomba izany entina azafady kely fa ohatran'ny sady hevina kely aho misy fombafomba izany anaovan'ny olona amin'izay hoe izao efa miditra eto dia izao no fanao, na dia nirakitra ary na dia nifahafolo-karena ary misy tena tery vaimanta, ny olona efa mahatra ihany no terena amin'izany indraindray. Dia izay lasa fanaovan'ny olona varotra izany ao amin'ny tempolo. Fakana vola, fakana ny mpitarika rehefa mahita an'ilay mpitarika ianao dia misy sasany tena mandeha amin'ny jet privé mihitsy sasany tena mandeha trano amin'izany mijoalajoala nefa ilay mpanompon'Andriamanitra ao anatiny tena mahatra sahirana. Ka izany rehetra rehetra izany mila mitandrina izany isika eo tena tenin'ny Tompo eto tsy izaho izany mamorona hoe mba te hiteny koa izany zokerika na ilay ranamana ity fa tenin'Andriamanitra moa ataonareo ho zo fieren'ny jiolahy va ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity, indro ny tenako aza dia mahita izany hoy ny Tompo. Ilay teny rehetrarehetra teo izany ilay fomba rehetrarehetra teo lainga, fampahoriana izany no efa ialana amin'ny ifonantsika ny fivavahana amin'ny sarivato amin'ny andriamanitra hafa izany ibebahantsika daholo. Eto dia mbola niteny mihitsy arak'ilay teny teo tsy vakitsika eo ilay Matthieu
2020 fahatelo amby folo teo dia andiny fahatelo telo amby folo fa Jesosy tena nasiaka mihitsy, nazerany mihitsy ny latabatry ny mpivarotra, ny mpanan-kalo satria tena ratsy nanaovan'ny olona fitadiavam-bola ao amin'ny tempoly. De anankiroa zany l'izy, ankoatran'ny hoe fiaraha-mivavaka zany raha atao fitadiavam-bola, raha misy fitadiavam-bola be ao amin'ny tempoly ao amin'ny fiaraha-mivavaka ao dia mila mieritreritra isika, mila mieritreritra ianao zany hoe tena ao tokoa ve Andriamanitra, tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany? De ny anrak'izay koa zany ny tenin'ny Tompo satria araka le hoe tsika no tempolin'Andriamanitra, tsika no tempolin'ny fanahy masina. Raha tena tia vola be koa, zany rehetra rehetra zany mampieritreritra daholo e. Lasa tia vola be tsika de lasa fitadiavam-bola zany no mamaika ao anatin'ny fontsika sy ao anatin'ny saintsika ao nefa tsika le tempolin'Andriamanitra dia mila fotoana zany zao hibebahantsika, hifonantsika amin'ny Tompo zany rehetra rehetra zany ka dia andeha tsika hivavaka, hifona amin'ny Tompo. Ny amin'izay nataontsika ny lalantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nalehantsika rehetra, hifonantsika zany zavatra henontsika, zavatra hitantsika, zavatra nataontsika, hifonantsika eo anatrehan'ny Tompo de avy eo tsika efa mahatsiaro ianao fa voavela heloka voadion'Andriamanitra, mangataka ny ranon'i Jesosy dia hitsangana handroaka ny devoly ihany koa ary koa hangataka ny fanahy masina tsika avy eo mba hameno antsika. Andao alina tsika hivavaka tompo. Fanahintsika ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina. Maheno ny teninao zay dia tena menatra, matahotra koa indrindra indrindra satria izay zao le tempoly ny fanahy masina hozy ianao, zao le tempoly novidianao Jesosy hanaraka anao. Zay rehefa maheno manaraka anao isan'andro tahaka ny zanak'Israely, tahaka ny olona tao Joda tao Jerosalema, manantena fa voavonjy efa nandray anao Jesosy, mino fa ianao le zanak'Andriamanitra velona kanefa dia manao anao foana mihazakazaka ety amin'izao tontolo izao. Voateny teo daholo ny fombanay rehetra, mamitaka, mandainga, mamono olona, manao andriamanin-kafa, manao vavaka amin'ny fomba rehetra, amin'ny sary sokitra, amin'ny statut, amin'ny fombafomba maro dia tsy araka ny sitraponao ka dia ndreto izay Tompo manetry teny tao anatrehanao satria hitanao tsisy miafina aminao tokoa. Teninao teo zany, mahita ny nataonay ianao, mahita ny fiainanay ka dia ndreto izay mba tsy ho tonga aminay ny fahatezeranao, ny fahotanay Jesosy araka ny teninao fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo aminay, ampy koa ianao ary zany ny ota rehetra, zany no tsy hidiran'ny soa koa aminay ka dia ndreto izay Tompo manetry teny eto anatrehanao, mifono aminao, hibebaka aminao amin'ny fahotana rehetra, amin'ny fomba rehetra, amin'ny laingany, amin'ny fitaka, ny amin'ny fijangajangana, amin'ny fitondran-tena ratsy tsy araka ny sitraponao dia fonana aminao androany. Saotranao izay menao fotoana hiverenana aminao, hitodiana aminao tahaka an'izao fotoana anio izao ka dia ndreto izay manetry teny ampifono mibebaka ao anatrehanao amin'ny fahalemena rehetra, amin'ny fomba tsy araka ny sitraponao, amin'ny fanaonay Jesosy. Entina aminao manokana ny masoko Jesosy izay tsy araka ny sitraponao, mijery ny zavatra ety amin'izao tontolo izao, mijery ny lainga, mijery ny zavatra misy, ny famirapiratana ety amin'izao tontolo izao, zany no mahasarika ny masonay dia fonana aminao, fona aminao diovy amin'ny ranao soa ny masoko, diovy amin'ny ranao soa ny masonay tsirairay avy androany, nizaniza vonona hiova ny fijery, hanova ny fijery ny Jesosy dia mandafoa ianao ary diovy ny maso, diovy ny mason'ny tsirairay avy mba ianao irery ihany no hanadio ary le rahanao afaka manova ny fijerinay ka hitanao irery ihany ny ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany, tompon'izao rehetra izao, ianao irery ihany no hitanay sy arahanay. Tahaka izany koa ny anangatahako ny sofiko, ny sofinay tsirairay avy diovy ny sofinay, mihaino, maheno ny zavatra misy ety amin'izao tontolo izao araka ny teninay teny androany Jesosy, mihazakazaka ety amin'izao tontolo izao, toa malalaka, maheno zavatra maro. Eny Tompo ankehitriny izay dia mifono aminao raha mihaino, variana mihaino izao tontolo izao koa izay, mampiherikerika ny fonay, ny sainay izay Tompo ny zavatra henonay ka dia fonana aminao, diovy ny sofinay, sasao amin'ny ranao soa dia rahanao tokoa, dia rahanao irery ihany ny ampy-manadio, manavao ny sofinay, manova izay zavatra henonay manomboka izao ka tsy herikerika ny masonay, tsy herikerika ny fonay sy ny fanahinay fa tena hitanao irery ihany, hiainanao irery ihany Tompo. Eny Tompo, ianao mahita ny lalànay sy ny zavatra ataonay rehetra
tsisy miafina aminao. Ka zany nitondrako ny tanako Jesosy raha nandray zavatra tsy araka ny sitraponao, raha nanao zavatra tsy araka ny sitraponao koa de ifonako aminao, ny tanako fona aminao. Ny tananay Jesosy diovy sasao ny tananay mba tsy ny tananay Tompo no hasakana anay, tsy hahitana iny voninahitra ao tsy hidiranay amin'ny vavahadinao tokoa any an-danitra any, fa dia diovy amin'ny ranao soa ny tanako, diovy amin'ny ranao soa ny tananay tsirairay avy raha tsy araka ny sitraponao ny zavatra noraisinay, ny nataonay de ianao hanova ary le ranao ampy manadio manavao tokoa, ka de ho tanana vaovao Jesosy, tanana mendrika izay ataonay de ho ampandroso araka ny hira izay nihirainay teo hitovy ny filazantsara mandehana hozy ianao hitovy tahak'izany koa ny tongotray maniraka anay ianao, hitory hanambara, kanefa izahay de nandeha tany amin'ny lalana malalaka tokoa, tetỳ amin'izao tontolo izao nanaonao foana nandeha tamin'ny tsy araka ny sitraponao ka de fonana aminao, diovy ny tongotro, diovy ny tongotray tsirairay avy. Eny Jesosy raha ny tena marina tokony hanaraka ny dianao, ilay dianao marina sy mahitsy, matetika izahay tsy mandeha amin'izany fa ny teninao teo de mandeha izahay mampahory ny ory, mandainga, mamitaka, mitsara ny lainga, eny tsy mitsara ny marina Tompo. Zany rehetrarehetra zany nampianarinao anay teo, noteneninao teo mba hifono anay, hibebahanay Tompo, esory aminay zany mba ho tanteraka izay Tompo handray anao, hitady anao ary indrindra handeha hitory ny filazantsara de ianao Jesosy Kristy ny tena filazantsara, ianao aminao no tena tsara, ianao ihany no tena tsara, ka de ianao no hitorianay Jesosy, maniraka anay ianao handeha hanambara ny voninahitranao amin'ny olona rehetra, ka dia aoka izay Jesosy handeha diovy ny tongotray tsirairay avy sasao fa tena ho hafakely koa, diovy ampahotana ka de esory izay tsy anao rehetra, ny tongotray, ny tananay, ny sofinay, ny masonay diovy tanteraka, ny fonay koa Jesosy sasao mba ho hafakely koa, esory ny fanahiana amin'izao fiainana izao ny alahelo, ny fahatezerana, diovy amin'ny ranao soa Jesosy, sasao ny fonay, sasao ny sainay mba hibanjina anao, hahitanao, hatoky ny tsy finoana rehetra, ny tsy finoana, ny fanamarina tena satria izay araka ny teny teo de efa mieritreritra fa efa voavonjy efa nandray anao, izahay de mbola manaonao foana amin'ny fanarahana anao ka dia diovy amin'ny ranao soa koa Jesosy, sasao izay ny fisainanay rehetra, ny ataonay rehetra manomboka izao mba ho tanteraka, ka de mangataka anao, misotro ny ranao Jesosy, ny ranao no azo sotroina, ny ranao no tena fisotro, ka de misotro ny ranao Jesosy, misotro ny ranao no sotroako handoro izay tsy anao rehetra koa, dorako amin'ny ranao ny ao anatin'ny tenako n'inona valana aretina, n'inona tsimboka aretina, inona endrika aretina ao an-dofo, ao anatin'ny tena, amin'ny taova rehetra de dorako amin'ny ran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny ranao Jesosy aoka ianao no hanadio tanteraka, le ranao ampy manadio ny ao anatiko, manadio ny fo, de ny ranao Jesosy nikoriana manomboka izao ka dia hanala izay tsy anao rehetra, ampitony ny fo, le ranao no tena mitondra aina, mitondra hery, mitondra fahasalamana, ka dia sotroiko ny ranao Jesosy, sotroinay ny ranao hanadio anay, le ranao teo amin'ny hazofijaliana narotsaka ao tokoa, ampy manadio ny tenanay na ny anatiny na ny ivelany ka de misaotra Tompo manadio anay, misaotra manavao manomboka izao atoko izahay fa ianao tia tokoa araka ny teninao, fa ianao rehefa tia de tia hatramin'ny farany, n'iza n'iza mibebaka miverina aminao de mihaino ianao any an-danitra any mamindra fo ianao, mamela heloka mandrakariva, tsy mitahiry fahatezerana hozy ianao, ka zany ny falianay satria Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka isan'andro ianao ka dia misaotra Tompo, mifoona taminao izahay, mibebaka tanteraka teo anatrehanao ka de matoky fa ny diovinao, sasanao tao amin'ny ranao soa, ho vela heloka ka de ho sazy Jesosy, ianao ilay miteny roahy ny devoly de handosotro anareo ka de hitsangana indray izahay ankehitriny, hitsangana handroaka ny asan'ny maizina koa ny asan'ny devoly satria efa diovinao, efa nosasanao Jesosy navotanao izahay ka dia hitsangana izahay, roahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, androahana ny devoly rehetra, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzeboba, Satana, ny menarana ela, ny menarana tranainy, hidragona, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, any amin'ny farihy miretrafy ny sazan'ny devoly Satana, tsy hanaketsy, tsy hanam-pahefana, devolin'ny fahalemena rehetra, devolin'ny fampierekerehana, mpanakorotana, devolin'ny fampisarahana, devoly mitondra loza koa, ny loza rehetra ny fikasana tamin'ny Satana, ny fampierekerehana,
Amin'izao fiainana izao ny tsy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, ny lainga rehetra, ny laingan'ny fitaka ataon'ny mpamitaka rehetra, ataon'ny Satana dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aorian'ny rehetra afo. Roahana ny asan'ny Satana, tsy hanaketsana mpahefana amin'ny tenako aho, ny loza, ny aretina koa, inona endrika aretina, inona valana aretina, dodina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny mpanompo ny tsirairay avy. Amin'izao asa fanompony izao dia didina amin'ny anaran'i Jesosy ny loza, ny fahafatesana koa dia volon'ny fahafatesana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aorian'ny rehetra afo. Tsy hanaketsana mpahefana, fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-batana, didina amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka any aorian'ny rehetra afo nareo Satana, tsy hanaketsana mpahefana amin'ny fiainanay. Tandranao Jesosy, andako tandranao, hanadio tanteraka, dia voly ny Jezebela, ny fitondran-tena maloto, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka, ny devoly mitondra alahelo, devoly mitondra alahelo, ny devoly ny fahakiviana, mitondra fahakiviana, ny devoly ny fahalainana, devoly ny tahotra, ny manome tahotra, inona endrika tahotra, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, roahana ny devoly ny fampitahorana, devoly ny fampitahorana rehetra mampitahotra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hanjaka amin'ny fonay, tsy hanjaka amin'ny saina, sy amin'ny fanahy mpanompo ny tsirairay avy, devoly ny fampierikerena rehetra, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fijangajangana, ny fitondran-tena maloto, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aorian'ny rehetra afo, ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, devoly ny fanompoan-tsampy, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly ny mpamosavy, inona endrika fampisaviana ataon'ny Satana, potehako sy roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny fianakaviana, fa didina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanompoan-tsampy, devolin'ny mpamosavy, devolin'ny loza, devolin'ny kalaloro, devolin'ny zazavavin-draha, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka tsy hanakery amin'ny tokantranoko, tsy hanakery amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny devolin'ny fampisarahana, devoly mpanakorotana, devolin'ny mpatondra alahelo, devolin'ny fampierikerena rehetra dia didina amin'ny anaran'i Jesosy any aorian'ny rehetra afo. Rahan'i Jesosy ny andrakotra, rahan'i Jesosy ny andrakotra, ny rahanao Jesosy andrakotra, ny rahanao no tena manadio, ny rahanao no tena fafy, afafiko ny rahanao Jesosy amin'ny tenako, amin'ny tokantranoko, amin'ny fiainako rehetra, amin'ny fananako rehetra, ny rahanao andrakotra, ny rahanao hanadio, ny rahanao Jesosy no hitahiry, hitahiry ny fiainanay, hitahiry ny tenanay manontolo, ka dia handroso tokoa izay, handroso hitory, hanambara ny fahatsaranao, ny fahamarinanao, ny fahamasinanao Jesosy no toriana, ny rahanao soa hanadio anay, ny rahanao soa hanadio, devoly dia efa resy ny Satana, nomena ranahela, nomena raratra-nainy, didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanaketsana mpahefana, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, tsy hanaketsana mpahefana, efa resy ny Satana, efa resy nareo Satana, ny rahan'i Jesosy mandrakotra, ny rahan'i Jesosy miasa, ianao Jesosy miasa, ianao no mitahiry anay, dia misaotra ny miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra manadio, misaotra Jesosy satria ianao no manadio, manavao, mandresy izay miaraka aminao Jesosy, ianao ilay tompon'izao rehetra izao, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Jesosy Kristy, ianao ilay tompo sy mpamonjy, ianao no mpanavitra anay Jesosy, ianao no antsoinay, ny ranao mandrakotra anay, ny herinao hiasa, ka dia misaotra indrindra, ianao no miasa, dia misaotra ny tompontsika, misaotra ny Jesosyntsika satria izy no miasa, izy no mahitahiry antsika tsirairay, tsisy ahasakana fa Jesosy no miaraka amintsika, ka dia tsika matokifa, tsika tokoa ilay tempolon'ny fanahy masina, mba ilay fanahin'ny tompony hiseho amintsika, hitoetra ao anatintsika, ka dia handeha tsika handoalika indray, hiverina handoalika, hameno antsika hangataka ny fanahy masina, hameno sy hitoetra amintsika, ary indrindra hiasa amintsika foana. Eny Tompo, ilay fanahy masina dia efa eo amintsika, fa miteny ny Tompo eo aminareo manjakariva ao anatinareo fa mila hangatahantsika koa izany, hameno. Fanahy masina rehefa tsy, ny fanahy masina no mitoetra eo rehefa roahana ny asan'ny maizina dia lasa izy mankany anefitra. Rehefa madio hozy izy ny toerana ka tsy misy n'inona dia lasa izy miverina, mitondra fito hafa indray, ka raha iray no noroahana teo dia fito, raha roa izany dia efatra ambin'ny folo. Ka izany no hitandremantsika. Angatao ny fanahy masina, hameno ny fontsika, hameno ny saintsika, ary mba ho feno ny fanahy masina ny tenantsika, hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Eny fanahy masina, tendreo ny vavako, tendreo ny saiko, tendreo ny foko, ny fanahiko manontolo, ny tenako, ary indrindra fenoy anao izay fanahy masina, fenoy anao izay. Ianao hameno anay, efa eo aminay mandrakariva ianao ao anatinay,
nefa dia mbola feno izahay tobaka. Ilay fanahy mpananatra, mananatra anay, mpanolontsaina, ilay fanahy manolontsaina, ilay fanahy misolo vava, ilay fanahy faherezana, ilay fanahy tari-dalana, fanahy famarinana, mitarika anay amin'ny marina, mitarika anay amin'ny fahitsiana, ilay fanahy mitari-dalana amin'ny lalana rehetra. Eny fanahy masina, enoy anao izay, enoy anao izay, moka tsisy atao tanteraka afa-tsy ny sitraponao amin'ny fombanao. Tenenako fanahy masina ianao ilay miteny amin'ny fombanao tsy takatry ny sainay ka dia mitenena koa araka ny fombanao fa vonin-kainy foana izay. Fanahy masina midina ao anatinay, mitoera ao anatinay, fenoy izay Tompo, mba tena hitobaka ho hitan'ny olona tokoa ny voninahitra ao. Araka ny teninao Jesosy efa ataonao hitan'ny olona ny mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao. Izahay dia manompo anao ka dia fenoy ilay fanahy masina mba tena hitombo vokatra, hitombo ny voninahitra ao amin'ny fiainanay, ny ataonay rehetra. Ka dia misaotra fanahy masina satria ianao no mitarika, ianao manolontsaina, ianao koa ilay miteny aminay amin'ny fombanao rehetra. Dia misaotra satria tsisy mahasakana anao koa, tsisy mahasakana anao tahaka ny efa nanondranao mpanomponao fanahy masina niteny tamin'i Jeremia, tamin'ny mpaminany sy tamin'ireo mpanompo maro tamin'ny fomba samihafa. Dia miteny ianao manambara anay izay tsy mety, mampahafantatra anay koa ny lalana tokony atao, ny sitraponao rehetra. Ka dia misaotra fanahy masina satria mbola hiteny aminay ianao, hanambara ny sitraponao amin'ny lalan'ny mpanomponao, dia mitenena foana araka fombanao fa vonin-kaina izay. Misaotra Tompo, misaotra mihaino vavaka, misaotra mamaly vavaka, misaotra manadio amin'ny ranao soa Jesosy, misaotra manafaka anay amin'ny fahatorana rehetra, ary indrindra misaotra ny amin'ny fanahy masina izay menao anay hitobaka, hanome ny fo amam-panahy anay anay tsirairay avy izay tena nanday anao Jesosy androany. Ka dia voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana zavavaky izany. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika. Ny amin'ny vavaka teo dia matoky fa ny Tompo no tena manafaka, ny ran'i Jesosy manadio, ary indrindra ilay fanahy masina ho amintsika tsirairay avy ka dia misaotra ny tompontsika. Izay izany ny anjarako androany fa ho raisin'i Mama Felisia ny tohiny ny amin'ny fampaherezana sy ny vavaka izay mbola atao eo izany, dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. Amen, amen, aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo tsirairay averan-tany aho anaran'i Jesosy Tompo faly miaraka aminareo eto indray izany izay menada. Misaotra Jesosy tsika ny amin'ny fampibehana izay nentin'ny Zokilerika teo mampieritreritra ny teny azony, mampatahotra moa izany moa le ten'Andriamanitra izany rehefa azo ka mafimafy le izy dia tena mampatahotra, mampieritreritra hoe ho tafiditra va tsika any an-danitra sa tsia, satria mazava be le teny izay nentin'ny Zokilerika teo nomeny fanahy masina, satria fanahy masina no manome ny teny. Dia isaorana anazy ny amin'ny fanazavan'ny fanahy masina avy amin'ny alalany satria tena mampitandrina antsika mihitsy, ahafahantsika bebaka kokoa. Mbola afaka bebaka izany isika na dia vita raha ny fotoana eto. Indraindray mahatsapy ianao ohatra hoe te hibebaka après amin'ny fotoana eto dia mibebaka, satria ny fanahy ao anatinao no miantso anao hibebaka izany. Dia isaorantsika ny Tompo izany. Mbola afaka averinao vakiana ary le teny izay tonga eto izany. Saotra ny Tompo lehibe tsika. Eto izany tsika dia handray tenin'Andriamanitra, teny nomeny fanahy masina ihany koa izany. Dia ny maraina efa nomeny anazy io teny io hoe sainy ny zavatra any ambony, izay nambarany. Sainy zavatra any ambony fa tsy zavatra etỳ an-tany. Izany no hoentintsika izany amin'izao satria henoko izany izay teny izay ihany keo dia noho ny efa nanomana izany ny après-midi hoe alohan'ny hiditra eto hoe inona no teny omenao fanahy masina, dia nijery verset hafa dia nampatsivony ahy ilay teny nomeny ihany keo izany. Dia isaorana anazy satria lehibe ny Tompo. Dia hivavaka aloha tsika hangataka ny fanahy masina mbola hiasa amiko. Efa mivavaka antsika teo fa mbola hangataka fanahy masina hiasa amiko satria fitaovana fotsiny ihany izahako. Dia engako izy hiasa aminao satria ho anao koa izany hoe izay manambara ny anay izany dia izay eto. Izany hoe tsy hoe kory hoe manambara ny tenin'Andriamanitra izahay dia izay no marina, sanatria dia sanatria. Ny fanahy masina tonga dia mananatra an'ilay olona miteny aloha satria olombelona nofo daholo tsika rehetra.
Ilay olona manambara ny teny aloha no anaran'ny fanahy masina dia hoe ianao ilay miaino ihany koa. Ka engany ka avoray mihitsy tsika ampahery antsika tsirairay avy anio. Mba afaka tsika hangataka ny fanahy masina anatrika eto hiasa amin'ny alalako dia hiasa amin'ny alalanao koa. Fa koa ianao mba hanampy anay koa satria ilaintsika izay. Fa afaka isika tompoko. Fanahy masina malala misaotra anao. Misaotra satria ianao no patron. Ianao no lehibe indrindra. Zay dia kely sy bitika fanahy masina. Ianao le fanahy masina iray. Ianao le hatramin'ny fiandohana. Ianao le nanomba tambony rano fanahy masina. Ianao le nanao fagagana lehibe hatramin'ny fiandohana izao tontolo izao. Ankehitriny mbola eo aminay koa ianao. Mbola eto aminay koa ianao. Naiza misy anay fanahy masina. Afaka ianao miditra anatinay tsiraray avy. Afaka ianao manova anay tsiraray avy. Satria ianao le tena masina tanteraka. Tsy mahavita nahinana ino izay fanahy masina raha tsy misy ianao. Ka mangataka anao fanahy masina amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao hiteny amin'ny alalako ny amin'ny teny izay nomenao. Oka ianao no anazava aminay zanakao tsiraray avy mba ampahery anay satria tena efa andro farany izao. Ampahirato ny masom-panahy tsiraray avy satria impiry izay no matory ara-panahy. Impiry izay no marenina amin'ny zavatra ambaranao fanahy masina. Impiry izay no tsy mahita izay teny ambaranao aminay. Impiry izay no mandeha amin'ny lalana tsy tokony alehanay fanahy masina. Impiry izay no manaonao foana fanahy masina satria tsy mahafantatra. Ka ankehitriny fanahy masina oka ianao ampisokatra ny masom-pananay tsiraray avy, ny momba ny fananay tsiraray avy, momba tenanay tsiraray avy mba tena andray izay, ka tena iova tokoa izay mba ho tafiditra any an-danitra. Satria verimaina foana izay raha mivavaka isan'andro nefa no vereny amin'ny afo be mandrakizay. Satria fanahy masina izay ty dia mandalo fotsiny ihany. Fa ao aorianan'izao fandalovanay ty ambony tany izao no mandrakizay. Ka mangataka aminao fanahy masina mba tena ho tafiditra any an-danitra mandrakizay izay. Satria rehefa tonga ny andro ahafatesanay na ny andro atongavanao Jesosy raha mbola tsy maty izahay, dia eo no fiainana izay vao tena ho fiainana tokoa. Izy iray ny amin'ny afo be na izy iray any aminao Jesosy. Ka mangataka aminao fanahy masina ianao ilay Andriamanitra, ianao irery ihany no afaka manova anay. Izay tsy mahay manova tena fanahy masina, izay tsy mahay mampianatra tena fanahy masina, fa ianao no afaka mampianatra anay. Ka indreto izay manetry tena ambany dia ambany fanahy masina apetrakay ny nofinay, apetrakay eo tongotrao Jesosy. Fa oka ny fanahinay kely ao anatinay kosa ampahiratinao, ampahirato ny fanahinay mba hatakaranay izay sitrakao Jesosy amin'ny teny izay omenao anay anio, ho sakafom-panahy izay omenao anay anio. Satria fa avy nibebaka izay, ianao no nanova anay, ianao no namela anay Jesosy na amin'ny fibebahanay raha tena nibebaka marina tokoa izay. Ka ankehitriny Tompo, mety mbola ho fibebahana ihany ny teny izay omenao anay. Ka mangataka aminao izay ampahirato ny masom-panahinay, ahafantaranay zava-mahagaga amin'ny lalànao, mba tsy hadiso fanantenanay tsiraray avy ety ambony ity tany ity. Ka misaotra fanahy masina misaotra fanahy masina mitenena raiso ny kontrolanay tsiraray avy amin'ny aranao Jesosy efa nazatena nataonay zavavaka izany. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. 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 Andao raha jerentsika le tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Kolosianina. Any amin'ny bokin'ny Kolosianina any rindrina any mihitsy ao amin'ny testameta vaovao dia any rindrina mihitsy ny bokin'ny Kolosianina. Izany hoe alohan'ny Tesalonianina ary koa ao aorianan'ny Filipianina izany. Any izany no jerevantsika amin'ny bokin'ny Kolosianina. Raha ohatra ka hitanao hoe Galatianina, Efesianina, Filipianina, Kolosianina, any izany bokin'ny Kolosianina. Kolosianina toko faharoa no raisintsika dia vakiantsika ny 1:1 ka hatramin'ny 4:1. Dia misy verset vitsivitsy no raisintsika avy eo. Kolosianina toko faharoa 2:1 ka hatramin'ny 4:1. Dia ny Kolosianina toko fahatelo io le nomeny fanahy masina eo amin'ny 2:2. Raisitsika zany Kolosianina toko fahatelo 1:1 ka hatramin'ny 4 vakiantsika. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kolosianina toko faharoa 2:1 ka hatramin'ny 4:1.
hoy ny teny tompo aho vakiko amin'ny anarany. Alohan'izay aloha dia i Paoly apôstôly no miteny eto zany ho an'ny mponina ao Kolosiana zany. Dia ho antsika koa zany le teny amin'izao fotoana ianantsika izao. Hoy zany teny tompo vakiko amin'ny anarany, Kolosiana 2:1-7. Tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo, dia tamin'ny famorany Kristy, fa niarana levina taminy anareo tamin'ny batisa, ary tao aminy koa no niarana tsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Ary anareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofinareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra, novonoany ny didy voasoran-tanana izay niapanga antsika, nesoriny izany ka noomboany tamin'ny hazo fijaliana. Tonga dia hita antsika ry amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 4 aloha no vakiantsika. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Amen. Hatreo aloha tsika. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia araka teneniko hoe i Paoly apôstôly zany no ny teny an'ireo mpino ao Kolosiana, ao Kolosiana zany. Dia ny teny zany tonga amintsika koa. Manambara sahady zany ny teny teo raha ohatra ka nihaino tsara ianao, ohatra tsisy baiboly aminao, dia hoe isika izany tsy maintsy atao batisa aloha zany, fa misy batisa zany ao. Batisa amin'ny rano, satria jerevo ny tenin'ny Paoly apôstôly eto hoe amin'ny 2:12 amin'ny 2 hoe fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, ary tao aminy koa no niarana tsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Amen. Hitanareo zany io le hoe batisa najoboka izany, satria ambarany tsara le hoe fa niarana levina. Zay zany le batisa. Ny batisa miaraka alevina amin'ny Jesosy zany. Ohatran'ny hoe maty zany tsika, miaraka maty amin'ny Jesosy dia miaraka atsangana indray. Zay le batisa zany. Io batisa io dia ary amin'ny bokon'ny Matio, dia manambara mihitsy hoe amin'ny fibebahana. Zany hoe ny batisa izay atao zany dia tsy olona kely akory, tsy olona kely no atao batisa, fa olona lehibe, olona mahatsapa ny fahadisoany. Satria ary amin'ny bokon'ny Matio ndao vakintsika kely, Matio 5:7. Matio 5:7 dia i Jaona mpanao batisa, izy zany no nanambara zany amin'ny batisa ny fibebahana le izy, zay le batisa ny fibebahana. Matio 5:7, Matio 5:7 dia eo amin'ny 2:12 no vakintsika. Jaona mpanao batisa no manambara eto. Hoy zany teny vakiko amin'ny Jesosy Tompo hoe izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aorianako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hanaisitra ny kapany aza ao. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy, masina sy ny afo. Amen. Zay le izy. I Jaona zany mpanao batisa dia nanambara mihitsy hoe izy zany no manao batisa amin'ny rano, fa Jesosy zany no manao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tena zany mihitsy le izy, satria zay zao tamin'izay tany mitoby tamin'ny taona lasa, dia nangataka tamin'ny tompo zany alohan'izay andeha ho any amin'ny tompo zany zay menada hoe Jesosy averina ve le batisa anay, satria tsy natsapa le hoe
tena hoe fahamarina sy fahamasina zany tamin'ny fiainana teo aloha amin'ilay batisa natao teo aloha satria raha tao batisa zany ianao teo aloha nefa hoe batisa hoe ho an'le fiangonana hoe atao batisa ianao fa manao ohatra hoe manao voady na manao teny ianao hoe izahako izany atao ity fiangonana ity tsy izany. Ny batisa dia ho an'i Jesosy, ho anao sy Jesosy zay le batisa fa tsy ho an'olona mihitsy akory. Dia eto zany nanazava mihitsy i Jaona mpanao batisa hoe izy zany dia nanao batisa amin'ny rano amin'ny fibebahana zany ilay batisa tao. Fa i Jesosy io tenen'io leo avy ao aorianan'io no anao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen, aleloia, tsara be le ten'Andriamanitra. Hitanareo tamin'izay natao batisa dia tena hoe mirakla, tena mirakla. Tsy hitako tamin'ny fiainako tamin'izay natao batisa teo aloha tamin'izaho 17 ans natao batisa tany amin'ny fiangonana amin'ny rano teo ambany pilipitra zany le rano anaovana batisa dia natao batisa fotsiny satria tsapako zany hoe nanaraka an' Jesosy ahoko tamin'izany fa tsy niaina tanaty fahamarina sy fahamasina satria noho ny vita ny batisa tsisy fampianarana zany hoe tokony anaraka ny lalan'i Jesosy fa dia tena hoe vao misy zava-doza zany nisy eo tamin'ny fiainako. Ny témoignage afaka inonao ohatra mbola tsy hainao ny témoignage. Fa tamin'ity dia tena hoe fantatro mihitsy hoe fibebahana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana zany anaraka an' Jesosy. Fa fibebahana amin'ny fahotako rehetra mihitsy zany anaovana batisa ahy. Dia noho ny avy eo dia mihitsy ny tompo mihitsy no nametraka ny fanahy masina zany tao anatinay tsiraray avy. Tena mirakina be izy eo tamin'ny batisa efa misy témoignage vitsy ato amin'ny YouTube ato. Dia tena hoe nahita ny raha an' Jesosy mihitsy zany ny ankabeazanay teo. Aleloia. Tena hoe nahita ny raha an' Jesosy. Tena zava-dehibe zany tsy takatra iverina zany. Mirakila be mihitsy. Satria tena hoe mahatsapa hoe fibebahana dia ny tompo mihitsy no angatahana avy eo manao batisa ny fanahy masina. Dia tena hoe mihitsy nidina mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy aminao zany. Tena hoe zay le mirakila zany. Tena hoe ny tompo mihitsy no miasa amin'ny fotoana io. Saorana ny tompo lehibe zay. Dia eto zany manambara hoe batisa ny fibebahana zany. Dia jereko no vita batisa Jesosy eto amin'ny boky Matthieu eto mety efa hainao angamba ny ten'Andriamanitra teto koa efa elaela. Dia no vita batisa Jesosy dia nakanenefitra izy zany neto fanahy masina izy zany neto fanan'Andriamanitra ho alainy devoly fanahy anenefitra. Dia no avy eo Jesosy nefa nalainy devoly fanahy tanenefitra dia zavatra niseho amin'ny andiny fafito ambin'ny folo atao amin'ny Matthieu toko faefatra dia Jesosy niteny hoe tamin'izany andro izany no nanomboka nitoriteny Jesosy zay zany ten'Andriamanitra eto ka nilaza hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Tonga dia nabebaka zany Jesosy vao vita zany ny batisany. Izy zany ilay modely narahantsika. I Jaona mpanao batisa no niteny hoe mibebaha ianareo. Dia avy eo Jesosy nandray niasa amin'izay niteny an'ilay hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Vita batisa izy zay vao nanomboka nanao ny asany satria asany ihany efa le izy. Dia isika kosa tokony ohatra zay kosa isika. Dia eto zany aty amin'ny bokin'ny Kolosiana zany i Paoly apôstôly miteny izy zany momba ny amin'ny batisa. Momba ny amin'ny batisa fibebahana zany io. Ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ry Petera zareo no niteny koa asan'ny apôstôly toko faharoa afaka raisinao ny verset mba avakianao miadana rehefa malalaka ianao ndra sy vakiako kely ihany. Asan'ny apôstôly toko faharoa tsy vakiako manontolo satria manjary lava be asan'ny apôstôly toko faharoa ny apôstôly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo. Hoy teny tompo vakiako amin'ny anarany. Hoy Petera taminy mibebaha ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Tanareo zay le izy. Le izy dia le fibebahana lay batisa dia ho anao sy ny tompo fa tsy ho an'ny fiangonana mihitsy akory.
Tsy ho an'ny fiangonana mihitsy akory fa ho anao sy Jesosy. Tena isaorana ny tompo lehibe izany. Tena voninahitra ho an'i Jesosy. Ka mila tena mitandrina mafy dia mafy izany isika ny amin'ny hoe raha misy olona miteny hoe atao batisa ianao, fa tsy maintsy manao an'izao na manao an'izao, mitandrema tompoko. Arao tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ianao. Anontania mihitsy ilay fiangonana ilay olona hoe hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay mantsy ilaina eto. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy no hamarinina. Tsy miteny akory izay menadahy toy mijanona atao aminay. Tsy mitana olona izay. Jesosy no mitondra ny olona ary mitana ny olona fa tsy izahay. Satria lanitra no tanjontsika, tena lanitra no tanjontsika ka oka tena hitady ny tompo mihitsy ianao mba voavonjy ny fanahinao. Ka ho faly ianao, ho sambatra ianao fiainana andehananao eo amin'ny Jesosy. Izany no tokony arahinao. Dia amin'ny Kolosiana toko faharoa iverina isika. Eto izany i Paoly apôstôly dia niteny izany eo amin'ny toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo hoe andiny faraika ambin'ny folo aloha ny raisitsika hoe tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Amen. Zay zany le izy. Hitanareo? Le famorana tsy natao tanan'olombelona. Fa ny tenantsika nofo izany dia ny forana mihitsy, ny foran'Andriamanitra avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy izany no namorantsika, ny nofontsika izany. Satria ilay teo ambony hazofijaliana zany ny tompo dia nofontsika izany tena hoe niara-maty tamin'ny tompo koa teo ambony hazofijaliana. Tsika izany tsy voaomby teo ambony hazofijaliana. Fa Jesosy ilay maty teo ambony hazofijaliana dia izy izany no aloko ilay batisa ny fibebahana. Dia miara-maty amin'i Jesosy amin'ny batisa dia miara-velona koa amin'i Jesosy tompo. Zay hoe famorana ny nofontsika. Ry havana, tena miova olona hafahafa isika rehefa ao amin'i Jesosy. Tena miova. Tsy tahaka ny teo aloha intsony. Rehefa tena tsapantsika tsara ilay hoe ahoana moa izany hoe manaraka an'i Jesosy izany. Rehefa tena voafora izany isika ny tenantsika voafora dia tena hoe tsy ao intsony ilay asan'ny nofo izany. Tena hoe mankala ota isika, te hivavaka foana isika, mangetaeta foana isika hitady ny tompo, tsy te hipetapetaka amin'ny ota intsony isika. Zay ilay hoe nofo voafora ao amin'i Jesosy. Tsy hoe koa ilay didim-potran-jaza lahy no famoranam-baran'i Paoly eto, fa le nofontsika mpanota tanaty fijangajangana, anaty fitenenan-dratsy, anaty fahalotona, anaty fitsiriritana, anatin'ny ady. Io nofontsika io no foran'i Jesosy mihitsy izany io nofontsika io mba tsy hiaina anatin'ny ota intsony. Zay ilay forana amin'ny nofo izany. Satria mazava be ny tenin'i Paoly eto hoe veko indray mandeha hoe tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Aleloia. Tsara be teny Jesosy. Andiny faharoa ambin'ny folo. Fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa. Hitanareo zay le izy. Niara-nalevina tamin'i Jesosy isika tamin'ny batisa. Ary tao aminy koa no niara-natsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Zay le izy. Andriamanitra nanangana ny tompo tamin'ny maty. Dia isika zany tsika niara-nalevina taminy dia maty ny fahotantsika zany ao anatin'ny rano. Dia noho efa avoaka avao isika dia velona olona vaovao tsika ohatran'ny voaka avy any am-pasana izany. Ry havana tamin'ny batisa, avero kely eto izay mbola tsy nare ny témoignage nataoko tamin'ny batisanay tamin'ny taona lasa, dia tamin'io zany andro volana septambra, oktobra, septambra zokeriko non oktobra. Seniko ianao azafady, tapaka le oui volana début septembre. Ah oui, début septambra le saotra tompo. Dia mbola mangatsika any amintsika, mbola mangatsika tany. Dia le rano zany tena mangatsika le rano, na zay niditra tao anatin'le rano ary. Fa noho ny avy eo noho ny efa tena mangovotra mihitsy anatin'le rano satria tena mangatsika le rano dia noho ny efa najoboka tanaty rano zany zako nijoboka tanaty rano dia nafana le rano ao anatiny. Tsisy atsika zany fa tena hoe fahazavana zany no hitako.
tena ohatrany hoe anatina piesy zahako, anatina efitra anankiray de mazava be. Za zany eritreritra hoe hijoboka anaty rano de hoe mangatsiaka le rano ohatran'ny nenao le mitsangana anaty rano ihany. Fa vao najoboka tanaty rano de tena hoe anatina efitra mazava be, ohatrana efitrano mazava be de mafana. Aleloia! Tena tsara ny tompo. Zay le hoe faniarana levona taminy anareo tamin'ny batisa. Nalevona anie tsika tamin'ny batisa e, ary tao amin'ny koa niarana tsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Zay zany ilay batisa zany. Raha mbola tsy atao batisa ianao dia mazava aminao zany anio ilay batisa, batisan'ny fibebahana. 9:17 Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy, efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra. Amen. Hitanareo zany? Isika zany ilay maty teo aloha noho ny fahotantsika dia velontsika lasa vaovao indray tsika satria novelominy Jesosy. Ry havana, tsisy manam-pitiavana lehibe noho izany. Tsisy manam-pitiavana mihoatran'i Jesosy. Na iza io, aza mitoky amin'olombelona, aza mifikitra amin'olombelona ianao, na iza hoy aho. Nefa tsy miteny hoe aza tia ny olona. Hafa zany le hoe mifikitra amin'ny olona sy le fitiavana. Za zao tsy afaka hifikitra mihitsy amin'ny vadiko. Tena tia ny vadiko, tena tia izy, ary tena tiako koa izy. Fa tsy afaka hifikitra aminy aho. Toy izany koa ireo zanako. Tiako ireo zanako, ary tiako ireo zanako. Fa tsy afaka hifikitra amin'izy ireo ahako. Raha mbola tsy manana ankonana ianao dia eo ohatra ny ray aman-dreninao na mipeta-po aminao, na koa hoe miala tsiny ireo tsisy ray aman-dreninao fa hoe olona mitaizanao na ohatrany, aza mifikitra amin'olombelona tahaka anao. Na koa hoe fiangonana ivavahanao, na koa hoe trano na groupe ivavahanao, aza mifikitra amin'ny olona ianao. Satria Jesosy ihany tokony ifikirantsika. Satria izy ilay namonjy antsika, izy ihany no ahafahantsika miditra any an-danitra. Lazaiko nareo tsara fotraka hoe mifikitra amina olona isika, na izaho ohatra, tsy nandray ny asan'Andriamanitra mihitsy aho. Tsy tafavoaka mihitsy ny fiainako. Fa raha miaino ny olona ahako, raha miaino hoe ny vadiko, zokiko anareo, ny tompo mahita antsika eto raha miaino ny vadiko ahako de tena hoe tsy asan'Andriamanitra mihitsy ny ataoko. Fa tena hoe fiainana tahaka fiainana teo aloha. Satria teo aloha dia hoe ny weekend tsangatsangana, dia misakafo any amin'ny restaurant, de hoe miaraka amina namana, eo koa ny havana, mpiray-tam-po, mitondra ankizy mitsangatsangana, tena hoe fiaina zao tontolo zao zany fa tsisy ny tompo ao. Fa noho ny hoe ny antsoiny tompo ahy sy zahako mangetaeta an' Jesosy, zay mantsy le izy. Mangetaeta an' Jesosy te hiditra lavitra aho, zay le izy. Dia eo tsika no mankatoa an' Jesosy satria izy ange no iafarantsika. Izy no iafarantsika. Izy no iafarantsika. Fa raha ohatra ka hoe ny olona no jerentsika, tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy isika. Tena hoe hafa zany miaraka amin'i Jesosy. Tamin'izaho ko any Madagasikara, zavatra roa no niseho tato an-tokantranoko. Malahelo izy ireo fa handeha, fa faly koa izy ireo amin'izaho le handeha. Aleloia. Satria ny antony libra kely izy ireo. Satria ato an-trano mama mivavaka foana fa tsy mitovy amin'ny fiainan'izy ireo fiainana. Dia izay le hoe libra ao amin'ny tompo izay ianao, satria mangetaheta ny tompo fahasambarana ho an'ny fanahinao. Eo koa ny ankonanao nandiny tena koa izy ireo amin'ny fiainana iainan'izy ireo. Izay le izy. Fa tsy maintsy zany isika hoe, tsy maintsy zany isika hoe rehefa mitady an' Jesosy tsy mieritreritra hoe ay, ahoana ary izay vadiko izay? Ahoana ary izay zanako izay? Ahoana ary izay ray aman-dreniko izay? Ahoana ary ny mpiray-tam-po amiko? Na hoe mpiara-miasa amiko, na hoe ny havako? Ry havana, tsy ho tafiditra ny lanitra isika. Tsy maintsy isika mitondra ny hazo fijaliantsika. Mafy zavatra miseho amin'ny tokantranontsika, eo koa ny amin'ny ankonana, amin'ny havana. Fa tsy maintsy isika mitondra ny hazo fijaliana ahafahantsika miditra any an-danitra. Zay le hoe tsika tsiraray avy no mitady an' Jesosy. Tsy maintsy teny antsika ny olona, tsy maintsy mahazaka isika satria Jesosy toy izany koa.
Jerevo ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra anaty Baiboly, jerevo avokoa tantara anaty Baiboly. Tsy maintsy mizaha toetrantsika ny Tompo. Tsy maintsy mitady hakafanantsika Satana. Izy makafanahy, Andriamanitra tsy makafanahy. Fa Andriamanitra dia mizaha toetra. Ka izay zavatra tsy maintsy andalovantsika izay zavatra izay rehefa hiditra ny lanitra isika, te hiditra ny lanitra isika. Dia eto zany dia manambara ten'Andriamanitra hoe andiva teny ambin'ny folo ato amin'ny Kolosiana toko faharoa hoe ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy, efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra. Andiva efatra ambin'ny folo. Novonoiny ny didy voasoratanana izay niampangana antsika, nesoriny izany ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Hitanareo izany tena be fitiavan'i Jesosy. Jereva fa novonoiny ny didy voasoratanana izay niampangana antsika. Ry havana, isika tsiraray avy eny ka voasoratra eo anatrin'Andriamanitra neny ataontsika tsiraray avy. Voasoratra izay ataontsika tsiraray avy. Ao an-danitra dia misy boky lehibe anaty Baiboly tsy manambara any bokin'ny Apokalipsy. Misy boky maromaro ao any an-danitra. Voasoratra ao avokoa, voasoratra any no momba antsika tsiraray avy. Tsisy afaka fentsika n'Andriamanitra fa ho hita miharihary anatrehan'ny Tompo. Eto i Paoly apôstôly dia miteny hoe novonoiny ny didy voasoratanana izay niampangana antsika, nesoriny izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Jesosy ilay nitondra ny heloka antsika teo ambony hazo fijaliana. Noho ny avy amin'ny eo amin'ny hazo fijaliana nanomboana Jesosy no ahafaka antsika raha ohatra isika ka manaiky anaraka an Jesosy. Tsy hoe akory n'olona rehetra koa tonga dia afaka, fa izay manaiky ihany, izay manaiky an Jesosy ihany, manaiky hafahany ihany no afaka izany. Izay le izy io le didy miampangana antsika. I Satana dia miampanga antsika. Andro aman'alina, jerevo nahazo an'i Joba, netiko teto tamin'ny herinandro izay amin'ny video. Miampanga antsika izany i Satana andro aman'alina any an-danitra. Voasoratra eo anatin'Andriamanitra avokoa izay ataontsika rehetra. Ninona io? Ka tokony izany tsika tena hitandrina mafy hoe Jesosy voaomby teo ambony hazo fijaliana noho isika izany dia aokitsika anaiky ametraka eo tongotra Jesosy ny fahotantsika rehetra. Dia adio isika, dia ho afaka isika. Tonga dia hidina isika ry amin'ny toko fahatelo andimy voalohany ho vakiantsika. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra hatreo aloha. Hitanareo izany? Rehefa vita batisa isika, niarana tsangana tamin'i Jesosy isika avy ao anatin'ny rano izany, dia efa ao amin'ny Tompo izany isika, satria efa maty ilay asan'ny nofo eo. Izay mihitsy ilay izy. Maty ilay asan'ny nofo satria nahatsapatsara isika mba tsy han'ny fibebahana. Dia eto izany isika dia miteny izany Paoly hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony. Hitanareo izany? Zavatra any ambony. Eo izany ilay hoe tsy eritreritra intsony zavatra ety ambony tany. Katsao izy ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy. Hitanareo izay? Izay le izy. Any ambony Jesosy no mipetraka. Dia isika efa niaraka nomboana tamin'ny Tompo teo ambony hazo fijaliana, itsika natao batisa izany. Maty isika dia velona indray. Dia tokony izany isika tena hoe hanomboka izany hikatsaka ny zavatra any an-danitra. Ry havana, ilay tenin'Andriamanitra mora ny mamaky azy fa ny mandinika azy indraindray sarotra amintsika zanak'olombelona. Sarotra amintsika. Maro isika mamaky ny teny fa mbola miaina anatin'ny nofo ihany 100%. Io teny io dia hain'ny olona marobe io tenin'Andriamanitra io. Io toko voalohany sy faharoa io dia be dia be mihitsy no manambara ny teny io.
Ary ai-tsenjery mihitsy raha hoe koa raha nanatsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Saina zavatra any ambony fa tsy zavatra etỳ an-tany. Nefany tsy tena ampiarintsika amin'ilay fiainantsika ilay izy. Eto izany tokony tena hoe ampiarintsika ny fiainantsika manomboka an'io. Ampiary tompoko manomboka an'io. Aoka tsika tena hoe niara-natsangana tokoa amin'i Jesosy efa vita batisa zany ambarako eto. Engany anaiky atao batisa ianao ohatra ka mbola tsy vita batisa. Fa raha ianao vita batisa dia tena hoe aoka ianao tena hoe hiaina tahaka ny fiainan'i Jesosy mihitsy. Hoe hisaina hikatsaka zavatra any ambony. Inona moa ny any ambony? Ny any ambony dia lanitra fiainana mandrakizay. Izay ny any an-danitra fiainana mandrakizay. Tsy misy tahaka ny etỳ ambony tany. Tsy tahaka zavatra hitantsika maso toy izao. Nefa isika miasa aloha foana amin'ny zavatra etỳ ambony tany. Tsika olombelona. Miasa aloha foana tsika zavatra etỳ ambony tany. Be fanahiana isika. Anio izany tompoko dia aoka tsika hanomboka hianatra hikatsaka ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy satria isika zanany ary any an-danitra no hiafarantsika. Aoka tsika tena hoe hisaina bebe kokoa ny any an-danitra izany. Ary izany tokony hoe tena hoe anatin'ny saintsika. Satria ambara tean'Andriamanitra hoe any amin'ny toeran'ny Kristy Jesosy no mipetraka ary toy izany hoe izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Amen. Eo ankavan'Andriamanitra Jesosy. Dia tokony hisaina tsika ny any amin'ny misy an'i Jesosy. 2. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Io no teneniny fanamasa taminahy anykeo. Io no teneniny tamiko io. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Mila izantsika tena misaina anatin'ny saintsika ny zavatra any an-danitra. Misaina zavatra any an-danitra. Hitanareo ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio ilay amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Raha ohatra ka mandinika an'iny ianao ery amin'ny début vavaka nampianarin'ny Tompo dia fandray amin'ny tenin'Andriamanitra ito. Raha miteny hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Dia eto ilay hoe saina ny zavatra any ambony fa tsy zavatra etỳ an-tany. Satria hoe ny etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ataontsika ilay vavaka fa tena ampiarintsika marina ve? Sa rehefa vita ilay vavaka dia rehefa tsika dia hoe andeha karakara sakafo aloha. Andeha hijery ny namako andeha any am-piasana. Ry havana mila mitandrina mafy dia mafy isika. Na hanao an'izany ary isika dia mila isika tena hoe ao anaty saintsika ilay hoe fiainana any an-danitra. Ilay fiainantsika any an-danitra. Manao ahoana toe-panahintsika eo anatrehan'Andriamanitra? Manao ahoana ny fiainantsika isanandro isanandro misaina ny any an-danitra ve isika? Misaina any ambony ve isika any amin'ny toeran'ny Kristy? Dia hoy tenin'Andriamanitra toy ny 7 hoe fa efa maty ianareo. Ajanoko hatreo aloha. Fa efa maty ianareo. Ry havana, ny olona maty izany no manao ahoana? Ny olona maty tsy manavalim-pity intsony. Engany tsy vavaka maty intsony ianao izay manaraka eto. Na hoe miresaka maty. Na hoe mbola mieritreritra hoe mbola miteny maty. Ny maty tompo tsy manavalim-pity intsony. Any amin'ny mpitoriteny 5 oka ho vakianao. Tsy manavalim-pity intsony no maty. Eto izany dia miteny tenin'Andriamanitra fa efa maty ianareo. Isika izany ny tenantsika izany. Ny nofontsika dia tokony ho faty ny nofontsika. Ny ara-nofo izany. Fombafomba ara-nofo rehetra. Inona moa ilay ara-nofo rehetra? Eo ambany eo manomboka ny 5. Lavalava ilay izy fa ho vakiako fotsiny rehefa avy eo. Ny ara-nofo tokony tena hoe ho faty tanteraka ny ara-nofo rehetra. Satria tsika efa miara-miafina amin'ny Kristy. Jerena tenin'Andriamanitra 5. Ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Aleloia, aleloia. Dia havana tsara be ilay tenin'Andriamanitra. Miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika ny tompoko. Miara-miafina amin'ny Jesosy ao amin'Andriamanitra. Jesosy eo ankavan'Andriamanitra. Dia isika miara-miafina amin'ny Jesosy. Miara-miafina amin'ny Jesosy tsika ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika izany.
Jesosy dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ao am' Jesosy satria telo faray Andriamanitra ary fanahy masina. Andriamanitra, Jesosy ary ny fanahy masina. De isika miara-miafina ao am' Kristy. Tsara be ny zany e. Tsapako eto mampafantatra fanahy masina eto am'le natao batisa de nahita ohatry anatin'ny trano tena hoe ao anatin'ny trano ao amin'ny tompo mihitsy zany. De najoboka ato anaty rano. Ao amin'ny tompo, ao amin'ray miara-miafina amin'ny ao amin'ny toerana iray mihitsy. Zay le any an-danitra izay. Le fahazavana be hitako de tena hoe miara-miafina zany ao amin'ny tranony ray mihitsy, ao amin'ny tranony ray. Ry havana, efa ny tompo isika. Ny tompo isika de tokony hitandrina ilay fanahintsika. Reseho ny nofo. Isika anie no mibaiko e, fa tsy ilay nofontsika akory. Zafady sotro rano kely ako a. Zafady maina ny tendako. Isika no mibaiko ny nofontsika fa tsy ny nofontsika akory. Raha ohatra ka mibaiko ny tenanao ianao dia resinao avokoa ny ratsy rehetra. Ny tenantsika io, nofontsika io no fahavalo voalohany tokony resenitsika. Inona moa ilay zavatra amin'ilay nofo? Ndao vakintsika ny 5:5. Ho vakintsika le izy a. Vakintsika ny manomboka amin'ny 5:5 a. Miangavy ianao tena hiaino tsara mihitsy. Fa tsy azavaiko tanteraka io zany fa aoka ianao tena hoe andinika tsara le ten'Andriamanitra. Eno tsara zavatra momba ny nofo zany a. Tonga de ajanoko tsikelikely zany tonga de hoe fantatrao zany zavatra tiany tompo ambara. Inona moa le amin'le nofo? Ny titre aloha de manambara hoe ny olona taloha sy ny olom-baovao. Ny olona taloha sy ny olom-baovao. Tsy maintsy roa zany tsika zany hoe mizara roa zany tsika eo a. Hafa zany le hoe teo aloha de hafa kosa le vaovao. Tsy maintsy vonoina zany le teo aloha fa lasa olom-baovao zany tsika zany hoe taloha zany a efa passé zany. Fa olom-baovao de tena hoe vaovao tanteraka izany. Tsy fangaroaro tsony zavatra ratsy zany. De vakintsika ny ten'Andriamanitra amin'anaran'i Jesosy Tompo. 5:5 Kolosiana 3:3. Koa vonoy izay momba ny tenanareo ety an-tany. Fijangajangana. Io zany le asa nofo a. Veko ndray mpandeha. Fijangajangana, fahalotona, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fitiavan-karena izay fanompontsampy. Izantsika ny ten'Andriamanitra. Izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny taranaka tsy mankatoa. Hatreo aloha hitanareo zany. Tena tezitra zany Andriamanitra raha tsy mankatoa zany isika. Io le teny nomeny fanahy masina mifandray zany amin'ny teny nomeny fanahy masina azo kerika teo. Tena nisaotra ny tompontsika. Satria jereko tamin'ny fampibebahana teo. Ny amin'ny ao amin'ny bokin'i Jeremia. Tena mazava be ny amin'ilay fanompontsampy nataon'ireo zanaky taranaka Joda reo. De mbola manompo sampy, de mbola manao sorona ihany ho an'le Baala. Fanompontsampy efa miteny hoe zanak'Andriamanitra. Tena fandray le teny omeny tompo eto de tsy miresaka izay menada. Tena tsara be ny tompo. De jereko a, io zany na isika zany io, tsika zany io a, raha manompo sampy zany isika, na hoe jangajanga zany isika, na hoe falotona ao anatin' daholo ny falotona rehetra de anatin' daholo zany falotona rehetra tsiko zay zavatra loto rehetra de ao daholo a. Firehetam-po, fanirian-dratsy ary fitiavan-karena. Raha vao tia-rena dia fanompontsampy izany. De jereko zany a, ten'Andriamanitra manambara eto a, fa ny fahatezeran'Andriamanitra zany amin'ny taranaka tsy mankatoa. Tezitra zany Andriamanitra koa misy zavatra zany ataontsika zany fiainantsika. 7. Izany koa no nalehanareo fahiny fonom-bola velona taminy anareo. Amen. Hitanareo zany zay le izy. Tsika teo aloha dia ratsy tanteraka isika. Io le asa nofo io. Asa nofo io tsy mety afa-po. Asa nofo io. Zay le teo aloha. Fa ao amin'ny tompo de tsy maintsy olom-baovao. De toy izay koa ny ten'Andriamanitra 7. Zafady 9. Fa ankehitriny kosa dia esory koa ireto rehetra ireto. Ajanoko kely aloha. Enoy tsara zany ten'Andriamanitra eto a. Teny zany hoe ankehitriny a, esory kosa ny ireto rehetra ireto. Enoy tsara zany le ten'Andriamanitra. Inona moa zany le alana? Fahatezerana, firehetana, lolom-po, fitenena an-dratsy,
teny mahamenatra aloky ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny maha olona taloha mba amin'ny asany. Hitanareo zany, jerena zavatra be dehibe. Reo de matsapa isika fa ireo rehetraretreo de tsy mety amintsika intsony zany. Tsy mety io satria asan'ny nofo io, lay nofo io, lay nofo io. 10 Ary efa notafianareo ny maha olom-baovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'ilay nahary azy. Efa nitafitsika ny Jesosy Tompo. Rehefa mitafy ny Tompontsika, rehefa tafy Jesosy tsika dia olom-baovao isika. Afaka ireo rehetrarehetra reo. Tokony tsy miaina amin'ireo tsony isika. Tena zay mihitsy tompoko. Tena tokony maharesy an'ilay nofo mihitsy isika. Tsy tezitezitra foana, tsy miavonavona, tsy jejojejo, miala amin'ny ratsy rehetra. Tsy tiady, tsy be famaliana. Tena hoe miala zany zavatra ratsy rehetra zany, tsy maintsy manao an'izay tsika, tsy maintsy miala amin'ireo tsika. Tsy maintsy matateraka an'ireo zany tsika miala amin'ny ratsy rehetra. Zay tsika vao an'i Jesosy. Tokony ho mora amintsika mihitsy ny ialana io. Satria tokony automatika zany le izy. Tokony mandeha ho azy fotsiny zany satria rehefa maty lay nofo tamin'ny batisa dia azontsika le toetra Jesosy, ilay fahatsarana rehetra. Azo tentsika après ny amin'ny toetra fanamasina, toetra ny Tompo après. Hoe ohatray ve isika? Efa ohatry marina ve isika? Eo ambanimbany eo le izy. Hoe 11 ary efa notafianareo ny maha olom-baovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'ilay nahary azy. Hitanareo zany? Navaozina mihitsy isika, navaozintsika amin'ny fahalalana tsara zany araka ny endriky ny ray mihitsy zany, endrik'Andriamanitra mihitsy zany nanamboarana antsika. Ile hoe etỳ tany takany any an-danitra. Amen. Tena hoe fiainan-danitra sahady. Miainantsika etỳ ambonin'ny tany. Tena mankala ota isika. Tsy mahazaka iran'izao tontolo izao intsony isika. Tsy mahazaka teny ratsy isika. Mahita antsika ny olona dia gaga ny olona hoe hafahafa ianao. Ry havana tokony ho jiro foana isika. Tokony ho jiro n'aiza n'aiza le antsika. Tokony tsy hitovy amin'izao tontolo izao intsony isika. Tokony izay mihitsy isika. Tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony. Hita miavaka hoe an Jesosy. Tsy olona masika be, tsy olona ratsy fanahy, tsy olona mampijaly maharitra araka le tenin'Andriamanitra tamin'ny fampibebana teo. Tsy olona mampijaly koa ny mpitondra tena. Tsy maka volan'ny olona koa. Tokony manome any mahantra ary. Fa tsy manery mahantra tsy maintsy manome. Rehefa misy ny olona dia manome an Jesosy. Fa raha tsisy ny olona, inona moa no omeny eo? Fa Jesosy no manome an'ilay olona, anomezany any Tompo. Afaka manao fanatitra ny tenanao an Jesosy ohatra tsisy nininany aminao. Tompo mahita. Fa raha manana kosa nefa hoe tsy manome an Jesosy dia anao sy ny Tompo zany. Fa raha ohatra ka hoe tsy manana ianao Jesosy mahita, tenanao atolory an Jesosy ho fanatitra ho azy. Fanatitra ho an'ny Tompo, ho anao ny asany, hanompo azy, vavaka ho an'ny hafa. Vavao ho an'ny hafa. Manampy an'izay reraka na resaka fotsiny ary. Fa raha tsisy vola ianao dia ny Tompo no malala. Fa raha manana ianao dia manome ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy, ho an'ny asan'i Jesosy. Fa tsy hoe koa hoe amelona ny olona izay manam-bola. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Dia hoy ten'Andriamanitra 1:10 hoe fa amin'izany dia tsy misy Grika sy Jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbarianina, na skitianina, na andevo sy olona afaka, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Amen. Hitanareo izany? Tsisy toy zany hoe izahako gasy, na hoe izahako metisy, na izahako vazaha, na hoe izahako anglisy, na izahako trarabo, fa Kristy irery ihany. Ary tsisy koa hoe zay ihany no manana an Jesosy, na hoe izay ihany idirana any an-danitra. Lainga izany tena diso tanteraka. Jesosy Kristy irery ihany no idirana any an-danitra. Zao tontolo zao dia tsy maintsy manatona an Jesosy. Ary ny olombelona eran-tany
misy tafakatra, misy tsy tafakatra. Amin'ny vazantany efatry ny tany, misy any tompo erany vazantany efatra. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Kristy irery any no efaran'ny olona. Fa raha misy fiangonana na hoe vondrom-bavaka na olona miteny atao aminay ihany misy an'i Jesosy fa ny hafa tsy tafakatra any an-danitra dia sandoka izay. Sandoka ary anara-panahy olona maro izany. Jesosy Kristy ihany, izy ihany no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Mazava ny ten'Andriamanitra. Tsisy intsony karazan'olona na mainty io na fotsy io na mavo io, satria misy miteny hoe mavo ny sonoana ohatr'izany. Tsisy intsony karazan'olona atrehan'i Jesosy. Tsisy intsony ny mahafaka manambara hoe aty aminay misy an'i Jesosy. Zay no mahatonga ny hoe tsisy anaram-piangonana any an-danitra. Jesosy ihany no lohan'ny zavatra rehetra. Izy ihany efiaran'olombelona rehetra. Izy ihany. Tsisy mihitsy hoe any Amerika hoe ty fiangonana ohatr'izao ty hoe ao ihany ny akarana any an-danitra. Tsy atompoko lainga izany. Tsisy anaram-piangonana tafiditra any an-danitra. Tsisy anaram-piangonana na anarana toby na anarana vondrom-bavaka tafiditra any an-danitra. Tsisy an'izany. Isam-batan'olona. Isam-batan'olona no misaoran'Andriamanitra. Izaho nahita teo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia izaho mama Felisia no teo Jesosy teo anilako. Ramatoray teo alohako. Fa tsy ny ho avy Jesosy akory izay misy ahy eto. Tsy nahita zokerika, tsy nahita olon-kafa fa izaho irery. Izaho irery. Dia Jesosy teto anilako nitsangana. Dia ilay ramatoa teo alohako. Andriamanitra ery aloha be ery. Amin'ny tena hoe alavitra be, tena fahazavana be. Tsy hitako Andriamanitra. Fa hitako fotsiny ihany fahazavana eo akaiky ny tanany sy ny tongony eo. Izy zany mazava be, tena mazava be, tena mazava be. Fa hitako izy ambony seza fiandrianana dia fahazavana lehibe, tsisy mahita tavan'Andriamanitra. Dia izaho tena kely toy ny vitsika alavitra be. Izy ery ambony be ery. Mampatahotra izany. Mampatahotra izany. Tsisy mihitsy hoe io fiangonana ohatr'izao ery ny anarany, na hoe fiangonana ohatr'izao ery, tsy atompoko. Tsisy fiangonana tafiditra any an-danitra. Fa tsika isam-batan'olona no tafiditra any an-danitra. Isam-batan'olona no hijorana hatrehan'ny ray. Ten'Andriamanitra mazava be ten'Andriamanitra. Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Izy irery ihany. Tsisy mpitondra fivavahana hoe ahafahana hiditra any an-danitra. Maro ny fiangonana manambara hoe ray ohatr'izao na hoe reny ohatr'izao na mama ohatr'izao hidirana any an-danitra. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Sanatria amiko ny anambara eto hoe ato aminay ho avy Jesosy ianareo no tonga any an-danitra. Tsy atopoko. Tsy atopoko. Jesosy irery ihany no ahafahantsika miditra any an-danitra. Mazava be ten'Andriamanitra. Jerefy tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly ny 1:10 aveliko indray-mandeha. Fa amin'izany dia tsy misy Grika sy Jiosy na voafora sy tsy voafora na barbariana sy skitiana na andevo sy olona afaka. Fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Amen. Tsara be teny tompo. Tsara be. Izy no lalana. Izy no fahamarinana ary izy no fiainana. Tsisy fanalanana hafa tompoko. Tsisy fanalanana hafa mitandremy ianao tompoko. Izay olona mitsangana miteny hoe mpanalalana afaka mitondra vavaka anao any amin'ny Jesosy ka hidiranao any an-danitra dia mitandremy ianao. Fa diso tanteraka izany. Tsisy anarana olona olombelona ato. Mahita anarana olombelona ato ve ianao maka-plasin'i Jesosy hoe raha anona ohatr'izao ny afaka mitondra anaran'i Jesosy, afaka mitondra an'olona any amin'ny Jesosy dia Jesosy mitondra any amin'Andriamanitra. Mahita an'izany ve ianao ato? Tsisy anarana olona mitondra fivavahana ato anaty Baiboly. Manambara hoe ity olona ity na gasy na vazaha na inona na inona io olona io dia mitondra vavaka any amin'ny Jesosy dia tonga any amin'ny Jesosy ny vavaka dia tafiditra any an-danitra ianao. Tsisy an'izany ato anaty Baiboly tompoko. Tsisy. Fa lainga raha misy miteny an'izany.
Ny azonay atao dia mivavaka ho anao, satria ny tompo ten'Andriamanitra manambara hoe mifampivavaha, mifampivavaha mila mitondram-bavaka, fa tsy hoe koa hoe ny vavaka ataonao mafelintsiana zokerika no atafitranao any an-danitra, tsia tompo. Tsy hoe koa hoe vavaka ho anao zay, na hoe mety aherena angamba le vavaka ataon'izy ireo fa henoin' Jesosy, tsia tompo. Enao aloha no mila koa miova. Vavaka ataonay manampy ampaherenao, fa ny tompo miaino raha manaiky hiova koa ianao. Fa tsy ny vavaka ataoko na vavaka atao zokerika no atafitranao any an-danitra. Fanamasina no miteny eto, mananatra izy eto. Tsisy nomaniko. Tsy ny vavaka ataoko na hoe mpaminany ary idiranao any an-danitra. Mitandremo amin'ny mpaminany mpamitaka maro. Maro ny mpamitaka. Maro ny mpamitaka araka ny tenin'ny tompo ao amin'ny Matthieu 24. Efa maro ny mpaminany sandoka anie ety ambonin'ny tany. Maro ny Jesosy sandoka ihany koa. Maro koa ny Kristy sandoka. Ka tokony hitandrina mafy ianao. Tsisy mpaminany hoe henon'ny tompo vavaka satria enao hoe mpanoty ianao de ety le mpaminany de hovava ny olananao. Tsia tompoka, lainga zany. Lainga zany. Ao am' Jesosy de zaraintsika na manaraka azy na tsy manaraka. Aleloia. Maheno tsara tompoko. Maheno. Tapaka kely somary ambany ny vocal. Tapahako sao dia misy écho. Amen. Aleloia. Teny mafimafy zany. Zafady satria tapaka satria efa lava be le izy. Araka teny teo hoe tsy misy zany lalàna hafa dirantsika any an-danitra afa-tsy Jesosy ihany. Tsisy zany hoe ino ka mpaminany, na hoe ino ka hoe pasteur, na hoe ino ka hoe bishop, na hoe ino hoe mpitondra fivavahana hafa, ka hoe omeo vola, mangataka vola aminao le olona, de hoe azo fitahiana ianao, na hoe isy valy ny vavakanao. Tsisy an'izany anaty baiboly. Tsisy an'izany anaty baiboly. Ny fitahiana sy ny ozona dia ato anaty baiboly. Raha manaraka an'Andriamanitra ianao jereva any amin'ny Deutéronomie 28 vakio Deutéronomie 28. Manaraka an'Andriamanitra ianao, mankatoa azy ianao dia sono azonao. Tsy mankatoa azy ianao dia zava-dozana azo anao. Fa tsisy hoe, fa tsy azo atao mihitsy ny hoe olona miteny hoe ameo vola ahako dia azo fitahiana ianao, lainga izany. Tsisy izany anaty baiboly. Aza manaiky voafitaka re tompoko. Fa ho very ny fanahinao. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Jerevy tsara ny tenin'Andriamanitra. Antanio an'ilay olona izay miteny ianao hoe aiza anaty baiboly misy an'izany. Aiza. Aza matahotra olona. Satria ny fanahinao no very raha ohatra mitoky amin'olombelona ianao. Jereo ny tenin'Andriamanitra, ny mahatonga ny olona betsaka diso lalana dia tsy mamaky tenin'Andriamanitra dia voafitaka, voafandrika. Eo ihany koa ny tsy fahalalana tenin'Andriamanitra. Engany ny tompo apiratra ny masom-panahinao mihitsy. Mivavaka antsika teo. Engany tena hiratra ny masom-panahinao ka tsy voafitaka intsony ianao. Tsika tenin'Andriamanitra 9:20. Ny zavatra tokony iseho zany amintsika rehefa ao amin'ny tompo itsika dia eto amin'izay zao ny zavatra tokony iseho amintsika. 9:20 ao amin'ny Kolosiana 3:7 hoe tenin'Andriamanitra hoe koa mitafia famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, faharipo araka ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra izay sady masina no malala hatreo aloha. Hitanareo zany? Io zany le toetra ny tompo zany io. Ny toetra ny tompo zany tokony ho toetrantsika dia mila mitafy famindram-potsika, mahay mamindra fo, sy fiantrana, miantra olona fa tsy mangalatra amin'olona, tsy mitsetitra olona, tsy manararoatra olona, fa mila miantra olona.
eo ihany koa ny famoram-panahy. Toetra ny tompo avokoa io a, toetra ny tompo io. Fanetretena, manetry tena. Fa tsy hoe koa hoe iny mitondra fivavahana ka tonga dia mahazo plasy be tsara be ry aloha ry havana. Tsy mety zany. Le plasy ilay mitondra fivavahana seza tsara be. Fa ny mpivavaka seza ratsiratsy. Jesosy nga nanao an'izany. Tsy nanao an'izany mihitsy ny tompo. Tompo nanetry tena. Nefa ny ankehitriny raha mahita ohatra olona mpitondra fivavahana ohatr'izany hoe misy isan-karazany eran-tany, dia ilay seza zareo tena tsara be likosa be, fa ny mivavaka dia ratsiratsy. Ry havana, ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy aminao raha tsy mibebaka ianao. Manetry tena mba handeha mba ny tompoko. Ny tompo ara nanetry tena. Mibeba tompoko. Mibeba tompoko. Tonga isika mba hanompo fa tsy ho tompoina. Jesosy koa toy izany. Izy mihitsy ny toy izany dia tsika manaraka. Ny tompo tonga mba hanompo izy fa tsy ho tompoina. Zanak'olona. Dia isika ve mangataka fauteuil? Dia hoe ny vavaka ve dia amin'ny seza hazo na hoe seza plastika? Ry havana, mibeba. Mibeba. Fa tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Raha maka ny toeran'Andriamanitra ianao hoe mahazo plasy tsara be, tsy mety zany. Oh Seigneur, tsy mety zany. Repentance. Repentance. Betsaka ny hitondra fivavahana maka ny plasin'Andriamanitra. Idina ny sabatry ny tompo. Idina ny sabatrany. Itsara ny tany. Amaly izay milaza ho mpanompony. Nefany manararoatra mikapoka ireo ondrin'Andriamanitra. Mampijaly ny ondrin'Andriamanitra. Mitsetra ny mahantra. Ary mitondra fanahy maro any amin'ny elo. Repentance. Mibeba ianao raha anatin'izany. Mibeba ianao raha anatin'izany. 17. Mifandeferaka mifamela eloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelany tompony elokareo, no aoka mba amelanareo koa, amelanareo eloka kosa. Eo kosa ny famelan-keloka. Misy ny amin'ny fiangonana dia tena adiny eo. Fampetsara velatsihy. Tsy mahay mamela eloka. Faninana, fampijerijery asa nofo avokoa izany. Ry havana, tsy maintsy mifamela eloka isika. Raha tsy izany tsy tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy mifamela eloka. Mila isika tena hoe manaraka ny toetran'i Jesosy. Vitantsika io rehefa feno fanahy masina isika. Eny tompoko, izay mihitsy. Rehefa ny fanahy ny tompo marina ny ao aminao, dia tsy mila koa ianao anamboamboatra ny mombanao. Fa izy no manovanao. Tsy amboarina anie io e. Toetra omeny tompo io. Izy ilay manao batisa amin'ny fanahy masina araka ny teny tao Matthieu teo. Misaotra fanahy masina. Izy no manao batisa amin'ny fanahy masina. Izy no mametraka ilay toetra ao amintsika. Izay ny tiany ambara teo izany, izay ny ambarany eto. Ilay fanahy masina apetraky ny tompo ireo toetra ireo. Toetra ny tompo io. Le hoe mitafy famindram-po, fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, falemem-panahy, faharo-po, araka maha-olombofidin'Andriamanitra, izay sady masina no malala. Voafidin'Andriamanitra isika, no fidiny isika, no fidiny isika. Tokony tsika tena ho faly fiadanam-potsika, tokony tena fifaliana isika, satria no fidin'Andriamanitra. Dia mbola mitoy koa ny teny hoe mifandefera ka mifamela eloka ianareo. Ry havana, misy anie mitondra fivavahana eny ambony pilipitra no manaratsy olona, miteny olona. Misy anie manao an'izany. Misy hoe hitory-teny dia ny mpivavaka ny ambara. Na koa misy olona tsy mahafaly anazy eo amin'ilay fotoana eo dia ambarany eo. Ry havana, famelan-keloka, mifandefitra. Mila mifandefitra. Mila mitandrina mafy dia mafy isika rehefa ao amin'ny tompo. Mila mitandrina mafy dia mafy.
araka tenyandriamanitra hoe tahaka ny namelany tompony elokareo no aoka mba amelanareo eloka kosa. Jesosy a mamela ny eloka antsika rehefa mamela olona isika. Zay ny ao amin'ny tompo. Tokony tena fitiavana lehibe ny ao amintsika ao amin'ny Jesosy rehefa tena ao amin'ny tompo. Tokony tena hoe mahay mifankatia isika. Tsy maintsy tsika tena hoe mahay mifankatia rehefa ao amin'ny Jesosy. Ato aminao avy Jesosy a, indraindray ohatra hoe miara-mivavaka izay a, dia indraindray ohatra hoe misy fotoana misy zavatra mavesatra. Dia miteny fanahy masina. Tonga dia miteny fanahy masina misy olona ohatra hoe manalahelo, misy hoe olona zany ohatra hoe reraka na ohatr'izany. Dia avy eo mivoaka avokoa zavatra rehetrarehetra. Tsy manohy fotoam-bavaka raha tsy milamina ilay izy. Izay ilay ao amin'i Jesosy. Ampamoahany fanahy masina ilay olona. Na hoe tezitra, na hoe malahelo, dia famela. Satria raha eo amin'ny tompo ka, izay hoe trano iray lehibe ao any an-danitra. Tsy maintsy famela. Dia rehefa reraka na izay ray aman-dreny ara-panahary, rehefa reraka dia mivavaka koa ny sasany, mivavaka ao anay. Tsisy izany hoe za ambonimbony, za ambanimbany, tsy atompoko, tsy atompoko. Tsy ohatr'izany any an-danitra. Marina fa ray aman-dreny ara-panahy izahay. Mampahery anareo, mampianatra anareo. Fa tsy koa hoe manana plasy ambony be. Jesosy ny ambony. Jesosy ny ambony. Izay dia mpanompo ny tompo. Fa izy ny ambony. Ka tokony mitandrina mafy isika. Tokony mitandrina mafy isika. Izy iray ihany no andrandraina. Izy iray ihany no patron. Izy ihany lehibe. Mpanompo na izay miasa zao hoe mpanompon'i Jesosy. Asan'ny tompo zao, asan'ny lanitra. Hitondra fanahy ho any an-danitra. Afaly an'ny ray no anaovanay an'izao. Afaly an'ny ray. Ary afaly anay koa satria maminay no manao ny asan'i Jesosy. Satria raha voavonjy ny fananao dia sambatra koa izahay, faly koa izahay. Satria izay no tiany tompo, anavitra ny olony. Izay tiany Jesosy. Amany fatorany ny mifatotra no tiany Jesosy. Fa tsy ampijalianareo akory. Tsy ampijalianareo koa ny atongavanay menada eto. Fa hitarika anareo any amin'ny Jesosy. Hoe Jesosy ireo, io Jesosy ny olonao. Izay ke no asanay. Fa tsy koa ry ampijalianareo. Fa ohatra ka hoe izay no mandididy dia izay no ampijalian Jesosy. Ary iny any amin'ny elo mihitsy. Fa hitondra anareo any amin'ny Jesosy, ampafantatra an Jesosy anareo. Ampafantatra ny lalàna marina. Lalàna marina, tsisy fiatsaram-belatsia. Ary araka ny Baiboly, araka ny teniny, araka ny teniny. Izay no entinay eto. Sisa antsika ny ten'Andriamanitra. 7:24 tsika izao. Ary aoka ho ambony izany rehetra izany ny fitiavana izay fehiny fahatanterahina. Hitanareo izany? Io ilay fitiavana io. Tokony ambony zavatra rehetra ny fitiavana. Raha tsisy fitiavana dia tsisy zavatra andeha amin'ny fiainanao. Tadidio izay. Na iza ianao. Raha tsisy fitiavana dia tsisy zavatra andeha amin'ny fiainanao. Tsy maintsy manam-pitiavana isika tsiraray avy. Tsy maintsy manam-pitiavana satria Andriamanitra izy ilay fitiavana, izy ilay fitiavana lehibe. 5:10. Ary aoka anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ao amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Mila misaotra foantsika an Jesosy. Mila misaotra isika. Tokony ao am-pontsika mihitsy ny fiadanan'i Jesosy Kristy, tokony ho izay mihitsy. Dia tokony hisaotra foantsika an Jesosy. 5:20. Vakitsika hatramin'ny 7:20 farany. Aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao aminareo. Dia mifampianara ka mifananara amin'ny fahendrena rehetra amin'ny salamo sy ny hira ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, koa misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Hitanareo? Jerevy le verset farany. Na inona ataonao zany manomboka an'io, ataoko koa manomboka an'io, dia jerevy tsara. Na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia
ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany. Tokony zany izay ataonao rehetra. Amen. Maheno ve tompoko? Maheno. Alleloia. Tapatapaka be ilay izy androany a. Azafady tompo. Le izy zany a, ny ten'Andriamanitra zany vakitsika farany hoe na inona zany ataontsika zany a, na inona io a, na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Ry havana, na inona ataonao manomboka an'io, na inona hoy aho ataonao, na amin'ny teny io na amin'ny asa io dia ataovy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy ho an'Andriamanitra fa aza atao an'ny olona, aza atao ho an'ny olona, fa raha ataonao an'ny olona dia tsy mijery anao Andriamanitra. Zay le izy. Raha manao zavatra tsika ho an'ny olona hoe ho hitan'ny olona, na hoe ho ataontsika hoe ampafaly an'ilay olona, dia tsy jeren'Andriamanitra zay. Ny hafaly an'ny iray tokony ataontsika, fa tsy hafaly olombelona tahaka antsika. Ny iray no jerentsika, fa tsy ny olombelona. Raha ny olombelona tahaka antsika fantatsika tsara, fa raha olombelona ny ataontsika izay hafaly anazy, dia zavatra tian'ilay olona no hafaly azy, fa tsy ny tianao na ny tian'Andriamanitra. Zay ny olombelona. Ny zavatra tian'olombelona dia ny karakaranao ilay olombelona hafaly an'ilay olona. Raisiko ohatra, ohatra hoe namanao taloha tia mandeha any amin'ny balina, raha te hiverina hiaraka amin'ilay namanao teo aloha ianao, dia taominy ho any amin'ny balina satria mbola ao anatin'ny balina izao tontolo izao zany. Zay ilay nofo zay. Nefany raha miteny ianao hoe za tsy mankany intsony fa andeha hivavaka ahako hanompo an'Andriamanitra, hafaly an'ny ray zay, fa tsy hafaly an'ilay olona. Ry havana, tiantsika Jesosy, efa ao amin'ny tompo marina ve ianao? Efa manana Jesosy ve ianao? Raha mbola tsy manana ny tompo ianao, dia fotoana izao andraisanao Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha vonona ianao, fa tsy terena, Jesosy tsy manery. Nefany mitandrema sao dia tara loatra. Sao dia tara loatra fa miverena amin'ny Jesosy. Dia mbola misy ny fotoana, satria misy ny faran'izao andro andalovantsika ety ambony tany izao. Ry havana, ho anao izay handray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka ianao miomana mandohalika sahady, mibeba sahady na dia miteny ary ahy eto. Mibeba sahady. Abosay amin'ny tompo avokoa ny fahotanao rehetra. Na oviana hainoanao izao vidéo izao, ohatra ka hoe mbola tsy ao tokantrano na amin'ny toerana misy hoe tsy hafanao mivavaka, na amin'ny toerana mbola tsy hafanao mivavaka, dia rehefa ianao izao manaraka, dia miomana ianao, beba ianao aloha, mangataha amin'ny Jesosy fifonana amin'ny fahotanao rehetra. Mifona aminy, abosay aminy avokoa, satria hitany avokoa ny io e. Raha misy tsy tadidiko hoe Jesosy, tsy tadidiko hoe Jesosy ny fahotana sasany vitako hoe Jesosy, fa izay tadidinao ambarao mba hampadio anao anatrehan'i Jesosy. Dia afaka ianao miteny amin'ny tompo avy eo, mandray azo tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa ny tompo hiaino anao Jesosy. Hivavaka isika manantsika ny fotoana. Ho anao kosa izay efa tao amin'ny Jesosy, efa ao amin'ny Jesosy, satria matotonga io teny io dia misy an'i Jesosy zany ato, misy an'ny tompo ato, misy betsaka mihitsy efa an'i Jesosy ato. Fa mety mbola tsy sapanao nga tena ilay hoe amin'ny batisa, na dia vita batisa ianao, na koa tena verin-dalana tanteraka ianao. Tiany tompo anao ilay teny, ho akoho, vomi koa mbola mampianatra anay menadà koa, manzokirika koa, mampahery anay, mampitombo ilay fahalalana amin'i Jesosy, tena mahasambatra, mahazo hery vaovao indray izahay. Ianao koa toy izany anie. Dia raha ohatra ka hoe niverin-dalana ianao, dia hiverena any amin'i Jesosy, any aminazy, mandoleva, beba. Atolory indray tenanao ho azy, afaka ataonao izany. Na tsy izao dia izao raha fotra hoe raha alina rehefa milamina tsara ianao, tadiavo ny tompo, satria mety any am-piasana ianao izao, mety amin'ny toerana misy olona ianao izao, aza mihitsy ianao mihafafa mitady an'i Jesosy rehefa libre ianao rery. Tadiavo Jesosy,
miandry anao le izy, miandry anao izy. Riavana hivavaka tsika marahantsika ny fotoana dia ho anao zay tsy mbola nandray Jesosy oka ianao anaraka ny vavaka ataoko rehefa tonga aho miteny amin'le hoe andray Jesosy tosim-pamonjy dia raisinao ny teny zany tahaka zay koa zany ambaranao. Vavaka isika tompoko. Anao zay eo amin'i Jesosy vavahy ianao manora tena an' Jesosy. Vavaka isika tompoko saotra an' Jesosy. Jesosy malala mankasitraka anao izay. Midera mankalaza anao Jesosy. Misaotra fanahy masina be fitiavana satria betsaka ny teny voambaranao teto. Eny izao dia trano fotsiny ihany. Izay tsiraray avy dia trano fotsiny ihany. Kaneto ny tany lonaka ny tenanay tsiraray avy. Ka ho voatananay anatinay avokoa ny teny rehetra izay tonga teto. Misaotra ray. Ny voninahitra ho anao dera ho anao. Jesosy amboara zanakao tsiraray avy eran-tany. Mivavaka ho an'izy ireo tompo malala amboara zanakao tsiraray avy. Tompo, ianao tompo hanafaka ny zanakao izay voafatotra any amin'ny fivavahana tsy izy Jesosy. Ampahirato Jesosy ny masom-panahy tsiraray avy Jesosy. Ampahirato. Tompo vonjeo ny fanahy zanakao Jesosy. Izay nijaly an-dranomaso voafitaka Jesosy afampianaran-diso. Tompo, ampahirezo ny reraka satria tompo misy ny reraka tsy te hivavaka intsony fa voafitaka Jesosy io. Ianao tompo hiditra an-tsehatra ampahery Jesosy ny reraka. Tompo nanantena Jesosy izy ireo fa hoe ahitanao Jesosy. Nefa tompo kivy tanteraka Jesosy, maro ny kivy Jesosy ny amin'ny fitaka zanak'olombelona. Jesosy ampahirezo zanakao mba hiverina tanteraka aminao. Tompo malala misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fitiavan-dehibe, misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay anio. Tompo malala ka tsy hiverina aminao fotsiny teny rehetra izay voarainay teto Jesosy fa tena hiasa aminay tsiraray avy. Tompo, ireo zanakao izay mivavaka aminao, ianao no malala tompo, misy an'izy ireo tsiraray avy amin'ny toerana misy anazy. Ireo tompo ny andrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Tompo, valio izy ireo. Raiso zanakao Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra. Ianao anaraka ny teniko nandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy anio Jesosy dia tsapako fa tena be fitiavana ianao. Ary ianao Jesosy no lalana afahako miditra any an-danitra. Ianao Jesosy no mpanalalana tokana fa tsy olombelona Jesosy. Tompo ifonako aminao Jesosy tamin'ny fanarahako olona Jesosy ny amin'ny tsy fahafantarako. Mifonao Jesosy mamelany amin'ny fahotako rehetra Jesosy manomboka anio. Na ny tadidiko na ny tsy tadidiko Jesosy. Hatramin'ny fahazazako hatramin'izao fotoana izao mifonao Jesosy. Fafao Jesosy ny fahadisoko rehetra. Fafao Jesosy ny fahotako mba tsy hita ny tavanao Jesosy. Tompo malala anio ao Jesosy dia mino fa ianao no mpamonjy. Ianao lay tompo Andriamanitra mahery. Ianao lay Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ka anio Jesosy dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Aoka Jesosy ho tonga ho zanakao. Tompo midira tao am-poko ianao. Raisiko ianao Jesosy anjaka amin'ny fiainako. Ianao no tompoko, ianao no mpamonjiko. Jesosy fafao ny anarako Jesosy any amin'ny elo fa soraty any an-danitra tompo ny anarako. Soraty any an-danitra Jesosy ny anarako. Tompo malala ao am-boky ny fiainana. Mba ho zanakao ao Jesosy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao tompo ny amin'ny famindramponao. Misaotra anao tompo ny amin'ny tenanao natolotra teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Mankasitraka anao a Jesosy. Vavaka isika tsiraray avy izay verina amin'ny Jesosy. Jesosy indreto izahay Jesosy mpanota tsy mendrika. Efa zanakao Jesosy nefa nirenireny teny Jesosy mbola niasa ihany Jesosy tamin'ny nofinay Jesosy nanao fahadalàna Jesosy tsy mendrika teo anaty
heverin-dalana tompo tsy nankatoanao. Jesosy mifona aminao. Mifona aminao Jesosy. Tompo, eo Jesosy. Ny amina nilikilika Jesosy niondrinao. Nampijaly Jesosy niondrinao. Tompo malala o. Mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy. Satria Jesosy mpiandry ratsy fanahy ka indrasanao amin'ny sabatra Jesosy. Tompo malala mamindra fo aminay tsiraray avy. Mamelany elokay Jesosy. Anio Jesosy dia iovy izay. Hitandrina ny ondrinao Jesosy. Eny tompo ikarakara ny zanakao. Tompo malala o. Reo koa Jesosy ny zanakao Jesosy. Izay niverin-dalana nakany izao tontolo izao. Tompo ankehitriny Jesosy hiverina nompo anao aho. Hiverina hitady anao Jesosy malala o. Hiala amin'ny ratsy fanao rehetra. Hiala amin'ny fatahoran'olombelona Jesosy. Fa ianao rery no atahorako. Ka ity Tompo anompo anao. Anetry teny eo atongotrao Jesosy. Anao zay tianao. Ankalazanao. Anajanao. Misaotra anao Jesosy. Mivavaka zay Jesosy zanakao tsiraray averan-tany Jesosy io. Zay mbola nivelany vala Jesosy. Tompo malala o. Araka ny teny vakina eto Tompo. Tsisy intsony Jesosy na ny jiosy na grika Jesosy. Na andevo na olon-tsotra Jesosy io. Tsisy intsony izany. Ka vavaka zay Jesosy ho an'olona eran-tany Jesosy. Ny eran-tany Jesosy. Na iza misy azy. Ka mbola nivelany vala Jesosy. Tario Jesosy ny zanakao. Ody ao ambala Jesosy satria ho avy anao. Oh Seigneur, ho avy anao. Misaotra Jesosy. Amboary zanakao tsiraray avy. Tomy Jesosy. Ianao lay mpitarika. Ianao lay mpiandry. Ondry Jesosy. Tsara indrindra. Ka tario Jesosy ny zanakao tsiraray averan-tany. Ody ao ambala. Misaotra Jesosy. Ny amin'ny fotoana teto. Ny voninahitra ho anao. Ny dera ho anao. Ny aja ho anao ray malala. Ianao lay Andriamanitra Jakoba. Ianao lay Israely. Saotra anao ray malala. Ianao lay Andriamanitra Israely. Ianao lay Andriamanitra Abrahama. Andriamanitra Isaka. Misaotra anao Jesosy. Ianao lay Andriamanitra ikoa. Mendriko deraina ianao. Ianao lay trano voalohany indrindra. Izay kehitriny ary-mandraka izay doria. Misaotra ray io. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Satria anao no niasa teto. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Saotra ny tompontsika. Zay ry havana ny fotoanan'io dia mametraka veloma aminao zay tsiraray avy zay menada zany eto dia amin'ny herindraitsika zany mena eto sitrapony Tompo dia ny amin'ny la semaine moa hitanareo misy any vidéo voaka eo dia raha ohatra nareo ka hoe misy anoratra na misy zavatra antaninareo dia misy tsy mbola mahita lay numéro téléphone amin'ny description le izy mbola ezahako ihany hoe avoakako ambana vidéo fa mbola tsy misy fotoana nanaovako an'le izy zany fa mbola ataoko zay amin'ny manaraka. Zay zany Tompo dia mametraka veloma zany zay menada anaran'i Tompo dia mahireza daholy dia amin'ny manaraka indray veloma Tompoko.